Haleluya. Mijurufa ndiye mantono timayeri. Handi mani chamayeri. In mataitano. Haleluya. Sistu kuna pataitano seki andi manta timayeri. Venir a fiar no, adivine, siya santana de, misana de, yusme tunne, miyasane, sanfanguna de, mieri de, miyasanfanguna de, ade mantamayere, ade mantamayere, ade mantamayere, ade mantamayere.
in matay ka no. Haleluya. Sasanote mila mandrusu. Kena mano sasanote mila mandrusu. Arakarinya fatarine mila mandrusu sasano. Satiti pataroza baratonte vula ombad kinyu. Shana kavino yin. Tena mano mandrusu eno wen. Dot siga ndrusu antan kanana. Haleluya. Satiti misfiena na panitana na de mandraksika. Di fiena na mandrakseza. Haleluya. Asa meteta tiang buntan uraba so fanandante na tira.
Haleluya. Tunjukkan masuk surga. Surga Tuhan digunanya. Masuk negara surga. Semesta apa pun dia mansa. Maza mitoerana tompo. Haleluya. Rehefa avy ny ankohaka sy ny deran'Andriamanitra isika dia hiroso amin'ny fotoana manaraka dia iseho eto anatrihan'Andriamanitra amin'ny fanaterana ny ampahafolo-karena sy ny fanatitra. Mino aho fa efa niomana tamin'izany zasy anao rahalahy sy anabavy. Misy karazany maromaro ny fanatitra izay tanterantsika eto dia voalohany indrindra ny ampahafolo-karena. Raha notain'Andriamanitra ianao tamin'ity herinandro ity dia didin'Andriamanitra ao anatin'ny Baiboly ny hoe atero ato an-tranoko ny ampahafolo-karena mba hitahiko anao bebe kokoa. Ary manaraka an'izay dia misy ihany koa ny fanatitra an-tsitrapo, izany hoe ny tsara indrindra, ny matavy indrindra ihany koa dia mbola entina aterontsika ho an'Andriamanitra ahafahana mampiroborobo sy manatsara ny asan'Andriamanitra hanavotana sy hisintomana ny fanahin'ireo olona izay mbola varivariana any ivelan'ny valin'Andriamanitra any. Ary misy ihany koa ny fanatitra zany ho an'ny mpaminany izay mipetraka ao amin'ny overflow be misy, ao amin'ny overflow C ihany koa misy, ary ato anatin'ny trano ihany koa dia mbola ahitana an'izany. Raha misy teny avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay nahakasika anao na tsodrano avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay nahakasika anao dia azonao atao ihany koa zany miactive an'izany tsodrano sy zany vavaka izany ety anoloana ety dia aterina ihany koa zay fanatitra ho an'ny mpaminany zay. Raha vonona zany izao sy anao dia aoka zany sika mba hiaraka hitsangana anome voninahitra an'Andriamanitra ary tondra mibavaka izany fanatitra zany. Andriamanitra rainay tsara indrindra, iseho eto anatrehanao indray zay amin'izao fotoana izao anatitra ny ampahafolo-karena sy ny fanatitra ny tahinao anay androany. Raiso Tompo izany fanatitra izany, ho voninahitra ny anaranao eo amin'ny seza fiandriananao masina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy ihany koa zany ny vary ho an'izay nitondra vary moa zany satria isika zany dia manana an'izay fitsinjovana an'ireo madinika sy ireo mahantra ireo zay dia aterina aty anoloana aty ihany koa ao anatin'ny fotoana tanterantsika ny fanatitra. Fandaminana dia ny ampahafolo-karena no mandeha voalohany ary ny any aoriana no mandeha voalohany ihany koa. Aorian'izay mandeha ny fanatitra an-tsitrapo. Mira taon'ny louange sy ny Hallelujah,
Iaraka anandratanantsika mbola hanome voninahitra an'Andriamanitra miaraka mitsangana isika rehetra saotra an'Andriamanitra tamin'ny ahafahantsika nanateraka an'izay fanatitra sy ny fahavolon-karena izay. Andriamanitra rainy tsara indrindra misaotra anao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo velona avy Nazareta raha natateraka somatsara ny fanaterana ny ampahavolon-karena sy ny fanatitra teto. Taio ny tsirairay avy, taio ny poketra ny tsirairay avy mba hitombo 100,000 eny zany fitahiana azondreo zany mba hafahany manome bebe kokoa, hafahana mampitombo ny fanatsarana ny ministeranao sy fitoriana filazantsarana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Aza tseraka itsony asandra teny amin'ny lanitra ny tanantsika dia avetrantsika hivavaka manzao afatra izao, tsy mitondra mambavaka ny tenin'Andriamanitra ianao, tsy milentina mambavaka ny tenin'Andriamanitra fa ianao no entinao mambavaka avoray tsara ny tenin'Andriamanitra. Haleluya. Asokafo ny vavanao dia andao hiresaka amin'Andriamanitra tsika. Raha eo misotranao zahay amin'ity anio ity fa afaka andray ny teninao indray, mangataka izahay mba hololaka ny fonay hiandray ny teninao. Itenena Tompo, ny fonay ahay andray ny teninao Jesosy io.
Haleluya. Mitenena Jesus yo. Hallelujah. Shout. Shout. Hallelujah. Yefatungati Izau Tenifiaina Marais mau fiaina Hallelujah. Yeni penitsara Mission channel ni fanamara. Hallelujah. Atana mtara na kaudia yisitla kadvuka tunfanga pavano. Rama naik semangkatun tenta na leo dihina na nfukatsua di antani. Rambula mandas miut na yani na leo di olan sabre. Manvavan Jehova nuefa iteni. Eu não fiz as antaras suas. Eu não fiz as antaras suas. Ele fiana. Ele mami linda cu. Ele mami linda cu. Ele fiana. Vai sonar me tem. Mantra ando itetana na faransa mafia to gambuna ntana unakula kawe fuela Jesus aderen remande tantero na safati haleluya sama zaina itu nafata ratsiva misurakura più dina mafia io mzee di hotel la pilomano plonge nella trama sosere vadio latina le waftara di tutte nel Rwanda mio state sul marusale soda pezza da no anya mzee atmosfera zavodaleta mila atmosfera ni chondo mila randa tia zoina vurmani tra mila bakaba gara tia zoina pastor Isidor mila fanana
mahazo aina amin'izay izany aloha samy manana ny atmosfera ilainy olona zay ny atmosfera ilaiko androany afaka mipetraka azafady atomboka amin'ny tsara ho fantatra le izy satria tsy fantatra hoe ahoana androany fa nahazo zavatra be dehibe avy tamin'ny tompo aho io zay tsy nafahako ny hira mihitsy tena indray mandeha tsy nafahako nandihana tena indray mandeha fa dia tonga ihany ny avatra fa tsy mitsahatra nanoratra teo satria Andriamanitra tia monjy Andriamanitra tia nafaka Andriamanitra tia nova ny zava-misy Andriamanitra manomboka hiasa amin'izay manoloana an'ireo SOS teny ataony olona aminao manoloana an'ireo fanebahana sy ireo teny maloto tsy ompa vararaka ataony olona aminao manoloana an'ireo maso mangarika satria misy ralasana bavina hoe fotoana n'Andriamanitra amin'izay misy fotoana ianao avela tondrona molotra misy fotoana ianao avela tondrona maso misy fotoana ianao avela ho tenen'ny olona ratsy ny baiboly dia milaza fa misy fotoana nomena fahefahana ilaza zavatra miompampana tena miompampana mihitsy azany biby ty momba ny Kristy fa ho avy ny fotoana matorana azy any anatin'ny lavaka zany hoe misy fotoana anjaran'ny fahavalo no mitehaka misy fotoana anjaran'ny fahavalo ny miorakoraka sy miresaka sy mandeha tsara ny fiainana fa misy fotoana anjaranao amin'izay misy fotoana anjaranao amin'izay tsy efa nahita vasika tao anatin'ny baiboly ain'Andriamanitra ihany manome zanaka ho an'ny olona tsy mety miteraka tsy mety manananaka fa nijoro tamin'ny sitrapon'Andriamanitra Elizabeta sy Zakaria nandritra ny fotoanana aritra ary tsy leo nanompo an'Andriamanitra na tsy nahazo an'izay nilainy azy tsy niverin-dalana na dia tsy nahazo an'izay nitadiaviny azy fa nitoy nanompo an'Andriamanitra teo foana izy ary tsy ny fahotaniny tsy nahazoan'izay anjarany fa ny fotoanan'Andriamanitra ny tsy mbola tonga aza manamely teny ianao raha mbola tsy azonao ny anjaranao fa soa fotoana io andrasana io alleluia baiboly dia milaza fa Elizabeta sy Zakaria amin'ny Luka toko 1:9 tsy azoko olona tsara fa nitondra tena tsy nanan-tsiny teo amin'ny didy sy ny fitsipika nomeny ny tompo kanefa tsy nentina nanjanaka izy ary ny olona dia manondro maso azy isan'andro iny jereo indray hivavaka nefa zaza tsy anaty kibo hivavaka nefa tsy mety miteraka mivavaka jereo tsy hitanay akory zay vokany fa nisy fotoan'Andriamanitra namangy an'i Elizabeta nisy fotoan'Andriamanitra naniraka anjely hoao amin'ny Zakaria tamin'ny Zakaria tao mpanaovana ny asan'Andriamanitra za dia mampirisika anao aza mijanona ho mpinotsotra manaova batisy midira ao anaty sampana mandraisa anaikitra eo mpanaovana ny asan'Andriamanitra Andriamanitra mikarakara anao raha mijanona ho mpinotsotra izy idoro tsy nanana an'izay fiainana iainany androany za tsy mirere olona manahoana fa tsy nanenina kosa tamin'ny fanapahan-kevitro mba milamina ihany mba miadana ihany mba mihinan-kanina ihany afaka milazo hoe sambatra ihany fa raha mijanona ho mpinotsotra tsotra ny androany da lasana vavimalala ka telaza aminao aza mijanona ho mpinotsotra izany efa zava-dehibe le nanapa-kevitra roso anompo an'Andriamanitra fa izao midira lalindalina midira ho mpianrakitra fa eny ampanaovana ny asany eny avy Andriamanitra mangy anao tsy reko ny amen tsy reko tsara ny amen ovray filose misy olona avy any ambadikany iny tomponareo tena mpanaovana ny asan'Andriamanitra ny namanginan'Andriamanitra ny Zakaria dia oziny anjely hoe aza matahotra ry Zakaria fa efa noenoina le fangatanao enao le nivavaka reny nge efa re saingy tsy mbola tonga fotsiny zay amaly telaza aminao efa re ny fivavahanao ireny fa na mbola tsy mivaly aza ndao androso tobatra soltanana tsy maintsy mandroso eny amin'inao mandroso eny eny Andriamanitra ny manao zavatra fa dio ny mihemitra aza kivikivy mihitsy mahazo mitomany fa aza mijanona ao anaty ranomaso ary zay nomeny tompon'andro any hoe aza mijanona ao anaty ranomaso ary zao le olilanao azafady ny akaviakavanana aloha sy aorina olona efatra izany mahazo mitomany fa aza mijanona ao anaty ranomaso
satria misy zavatra kosange mampitomany. Ahoana moa tsy nampitomany any Elizabeta satria niandra zaza izy. Tonga ny fotoanan'ilay atao hoe fitsaharany fombam-behivavy. Antsoina amin'ny terme médical hoe ménopause. Tonga io fotoana io, tsy maintsy nisy ranomasony rotsaka tao. Dia tena ny alamaina, tsy azoko zany ilaiko, tsy maintsy mitomany. Fa ny Baiboly dia laza fa ozy ny anjely hoe hiteraka zazalahy avy amin'ny Elizabeta vadinao ianao. Dia hoy ny Baiboly bevoaka Elizabeta tao ambadika izay, ary nijanona 5 volana tao an-trano tsy nivaoboaka, nandrasany ngezangeza mihitsy ny kibony miaraka amin'ny robe de grossesse. Nivoaka ny trano tsy atako hoe andeha safosa hoaiza any amin'ny CSBTsa hoaiza. Halleluja. Dia ozy izy hoe izao no nataony tompo tamiko, zao zavatra zao no nataon'Andriamanitra tamiko, mba hitsinjovany hafa torimaso amin'ny. Halleluja. Ny antony nanaovan'Andriamanitra an'izany dia zao, ho atsahatra Andriamanitra amin'izay ny torimaso, ny torimolitra. Hitan'Andriamanitra olona manondromolitra anao eo. Hitan'Andriamanitra olona milazalaza zavatra eo amin'ny fiainanao io. Fa misy fotoan'Andriamanitra mpitsahatra an'io amin'izay, ampanginany io amin'izay. Ay androany hitondra message, hitondra hafatra. Halleluja, 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 halleluja. Je viens en tant que messager, tonga mampitondra hafatra androany. Halleluja, 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 halleluja. Mialatsiny aminao fa mafanafana androany, mialatsiny aminao fa mirehetrehitra androany. Toa halleluja, rasana fahamalala. Tsy maintsy mibomba ihany no afaka hanaboaka zavatra. Raha misy carrière amin'ny anankiray misy vato, tsy maintsy dinamita ihany nanapahana io. Io olana tsy mivatra amin'izay io, mila dinamita rasana fahamalala. Mila dinamita toa halleluja zany. Fantatro fa misy olona anaovan'Andriamanitra zavatra eto androany. Ary ny omana tsara andray an'Andriamanitra, reko Andriamanitra mitondra manome hafatra, tsy maintsy asoanao zany amin'ny tian'io ity amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy mangina ny vavan'ny mpanenjika, tsy maintsy mangina ny vavan'ny mpanenjika. Enganeka ho rehefa avy eo, enganeka amin'ny herinandro, enganeka amin'ity volana ity. Fa ny assurance omeko anao, ny assurance omeko anao, na tsy rehefa avy eo aza tsy maintsy mitranga, na tsy miterina ity aza tsy maintsy mitranga, tsy maintsy angina ny vavan'ny mpanenjika, tsy maintsy hitsaka io fafambaraka eo, tsy maintsy io fafaolana io olana io. Halleluja, lasana vavimalala. Ny aizina mialohan'ny mazava foana, tsy tonga dia mazava ny namboarin'Andriamanitra. Aizina ny teo ambony lalina, ny tany tsy nisy endrika sady foana, ka azagagy anao ny amin'io aizina io amin'ny fiainanao io. Azagagy anao raha maizina aminao ny lalana, fa tsy maintsy aizina ny mialohan'ny fahazavana. Tsy nisy endrika aloha ny tany sady foana, informe et vide. Hoy ny Baiboly teny frantsay, tsy misy forme avy ny fiainanao, tsy misy endrika avy ny fiainanao. Ao ambadiky ny tenin'Andriamanitra ny manome endrika an'io. Elo tsara fotsiny ty tenin'Andriamanitra ho amparako ty androany fa Andriamanitra mpitsambadika zavatra, Andriamanitra anova zavatra. Halleluja. Ka ho tsara ho fantatra aloha zany no anomboako azy manomboka ara-pitsoariva no tsy misakafo reo zay ho atao batisa, satria fivadikanina 3 alina sy 3 andro no atao. Dia manova compte kely ny 3 alina, lahady alina, latsinainy alina, talata alina. Dia ny 3 andro indray latsinainy, talata, alarobia. Zany hoe aoriana ny fotoam-bavaka amin'ny alarobia zany no misakafo amin'izay. Tsy hitako hoe etiany ve reo olona atao batisa reo zao, lasa saina ve dia tena zany mihitsy ve? Satria raha tokony izy tokony falifaly daholo eo atao batisa amin'izay. Fa io mo raha lasa nabavy miankina amin'ny ao apo io. Tamin'izay ho atao batisa tsy andronay mihitsy zany hoe ho atao batisa zany. Ka ho anareo zay ho atao batisa mba mitsangana hoe nareo raha entonareo razafady, na zany na tsy hitako aza mba mitsangana fotsiny mahita ny olona ireo atao batisa. Atao trano misy maromaro, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atao trano zao, ny any ambadika
mahita fafolo hitako eto any amina vers français mety mbola misy any ko marobe ao mazao toerana ianareo tompoko tera-pitsoariva ianareo manomboka tsy misakafo fa mifantoka ao amin'ny Jesosy Kristy de misy formation entina fampianarana ifandimbeto zay mivady sasy maman pasteur Anjaka ihany koa hitondra fampianarana ao anatin'ny 3 andro satria zay ny voasoratra ny ao anaty baiboly ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanamasina. Alohan'ny batisa zany de misy misy fampianarana fianarana kely zay satria misy zavatra tokony ho fantatrao alohan'ny anaovana batisanao satria zany batisa zany nge cérémonie céleste. Zany hoe misy fety be any an-danitra any amin'ny fotoanan'ny batisa, misy lanitra misokatra, misy volotara volamena. Inona le volotara mo? Penina anoratana ny anaranao ao amin'ny boky volamena ao an-danitra ao ka tena fotoana lehibe ao amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona izay tonga zanak'Andriamanitra izany batisa izany. Dia amin'ny alahady 11 septembre no anaovana an'le batisa, tsy amin'ny alahady amin'ny herinandro fa amin'ny 11 septembre satria raha amin'ny alahady avy eo mety mbola maro be ireo mpanao vacances any amin'ny ranomasina any de manelingelina kely atsika de isika koa mety anelingelina andro zareo de efa anelingelina any tsika dia aleo milamindamina tsara ny any amin'ny ranomasina any de mankany amin'izay tsika. De ny alahady ny ray 4 septembre zany hoe 4 septembre amin'ny herin'ny rapitso zany dia misy fandraisana fanasan'ny tompo eto amin'ny fiangonana fanain'ny voninahitra. Fandraisana fanasan'ny tompo izay iarahantsika mianakavy ho atsika zay tsy de mamonjy alahady loatra miomana dian'izao fa nahazo message koa avy amin'Andriamanitra ny amin'io alahady 4 septembre eo ho atsika fiangonana izany. Dia isaorana amin'ny tompo ihany koa fa ny alakamisy zao de fotoana lehibe ihany koa atsika fiangonana satria mbola nomena Andriamanitra tombonandro vaovao ihany koa ny vehivavin'Andriamanitra atao trano anniversaire ndray amin'ny fotoana ty afatana tompo. Halleluja. Za de faly satria mbola afaka miara-miazakazaka ao amin'Andriamanitra indray satria tsy mbory zany hoe rehefa tsy eo nilany amin'ny ty fanomponan'ny tompo ity dia miady rery ihany ka dia misaotra ny tompo mino vao tonga samatsara io andro izany de ho tahin'ny tompontsika tsy hoe akory de anaovana fitombavaka manokana fa mba mampafantatra fotsiny hoe asiana lanjany ny tombonandro omen'Andriamanitra ny reny ato an-trano. Raha iara-bazy ianao any amin'izay fotoana zay afaka tsy fantatro na any an-trano na eto izy tsy fantatro fa dia izy no malala an'izay dia azontsika atao ihany koa mba mitondra fanomezana satria izay no fahendrena amin'ny fiarahantsika ato amin'ny tompo. Amen. Halleluja. Akipikelany maso ty ao ataontsika farana le hoe amelarana olo latabatra ao io mason'ny fahavaloko. Jehovah no mpiandry hafa ny andinin'ny fahatelo. Amen, 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 amen. Oh. Talani Yara Kampisa Ragami Kyuiza Atapaye
Misy zavatra omen'Andriamanitra antsika, lesona omen'Andriamanitra antsika ao amin'ny fiainan'ny rota. Misy zavatra vitsivitsy androany anarantsika mihitsy ao amin'ny fiainan'ny rota. Tainy tompontsika zay ao amin'ny YouTube ao raha mijery an'le sary eto ohatran'le caméra raha iny mazava kokoa. Toy izay ty caméra ampiasaintsika amin'ny YouTube ity. Fa zaiko andaminanareo an'izay fa le hatramin'izay no hitako hoe mazava kokoa. Dia miarahaba antsika ihany koa atao amin'ny Facebook hatramin'ny farany mareta fa an'ilay zavatra isika androany. Rota toko voalohany vakina manomboka amin'ny andiny voalohany hatrany amin'ny 7-10 lavalava fa izany no diantsika eto. Ary tamin'ny andro nitsarany mpitsara dia nisy mosary teo amin'ny tany. Ary nisy lehilahy avy any Betlehema Joda nandeha nivahiny tany amin'ny tany Moaba. Avereny hoe tany Moaba. Dia izy sy ny vadiny mba amin'ny zanany roalahy. Elimeleka no anaran'ny rahalehilahy ary Naomi no anaran'ny vadiny ary ny anaran'ny zanany roalahy dia Malona sy Kiliona. Efratita avy any Betlehema Joda izy ireo. Dia tonga tany amin'ny tany Moaba izy ka nitoetra tany. Ary maty Elimeleka vadiny Naomi. Vereny maty Elimeleka vadiny Naomi. Ka izy sy zanany roalahy ihany no sisa ary nakavady tamin'ny vehivavy Moabita izy roalahy. Orpa no anankiray ary Rota no anankiray. Dia nitoetra tany Moaba tokony 10 taona izy. Ary maty koa izy amin'ny rahalahy. Vereny maty koa izy amin'ny rahalahy. Malona sy Kiliona. Ka dia namoy ny zanany roalahy sy ny vadiny raha vehivavy. Dia niainga izy sy ny vonantony vavy. Dia niala tamin'izay nitoerana izy ary ny vonantony roavavy niaraka taminy. Isika teo andiny 9. Dia niainga izy sy ny vonantony vavy ka nody avy tany amin'ny tany Moaba. Fa efa reny tany amin'ny tany Moaba fa novanginy Jehova ny olony ka nomeny aniny. Avereny kely zay azafady. Avereny tsara hoe. Efa reny tany amin'ny tany Moaba fa novanginy Jehova ny olony ka nomeny aniny. Avereny hoe. Ireo zavatra saiko averinareo reo no anraisatsika fanambarana rehefa avy eo. Dia niala tamin'izay nitoerana izy ary ny vonantony roavavy niaraka taminy. Ary nandeha teny an-dalana izy iverina any amin'ny tanin'ny Joda ary hoy Naomi tamin'ny vonantony roavavy. Andeha samy mody any amin'ny tranony reninareo avy ianareo. Mba ho asoavin'i Jehova ne ianareo araka izay efa nataonareo tamin'ny maty sy tamiko koa. Dia omeny Jehova tokantrano eny ianareo ka hita fiadanana amin'izay tranony vadinareo avy.
dia nanoroka azy Naomi, ary izy roa vavy dia samy nanandratra ny feoany ka nitomany. Nanandratra ny feoany ka nitomany avereno. Dia hoy izy roa vavy taminy, iara iverina aminao tokoa izay ho any amin'ny firenenao. Fa hoy Naomi, miverena ihany ianareo anaka, nahoana no iara mandeha amiko ianareo? Mbola misy zazalava ato ankiboko mba ho vadinareo. Miverena ihany ianareo anaka, ka mandehana, fa efa antitra ka tsy azo vady intsony tsy akory. Raha hoy izao, manantena ihany aho, enina dia hanambady an'io alina zaka hiteraka zazalahy. Moa andry azo mandra-palehibe ny va ianareo ka hijanona tsy hanambady? Tsia anaka. Fa mangidy lavitra ny nanjoano ny nanjoanareo, fa ny tanan Jehova efa nahinjiny amely aho. Miaraka tsika amin'ny 2:24 azafady. Dia samy nanandratra ny feony indray izy roa vavy ka nitomany avereno hoe nitomany. Nanandratra feo nitomany. Ary Orpa dia nanoroka ny rafozany vavy, fa Rota kosa ny fikitra taminy ihany. Averintsika ihany eo a. Avereny tsara. Ary hoy izy, indro ny rahavavinao lasa nody ho any amin'ny fireneny sy ny Andriamanina ka mba miverena ianao koa naraka ny rahavavinao. Fa hoy Rota, aza manery andao anao sy hiala amin'ny fanarahana anao, fa izay aleanao no alehako, izay itoeranao no itoerako, ny firenenao no fireneko, ary ny Andriamanitrao no Andriamanitra, izay tany hafatesanao no hafatesako, sady any koa no andevenanahy. Ataon Jehova amiko anie izany, eny mihoatra noho izany aza, ratsy ny fahafatesana ihany no ampisaraka atsika. Ary rehefa hitany fa mbola mikikitra omba azy ihany Rota, dia nitsahatra tsy niteny taminy intsony izy. Dia nandeha izy mianaka mandra-pahatonga ny tany Betlehema. Ary rehefa tonga tany Betlehema izy dia taitra tamin'ny tanàna rehetra ka hoy ny vehivavy hoe, Naomi vare ity. Any amin'ny Rota toko faharoa indray isika izao. Dia nandininy fahafito. Fa hoy izy, masina ianao, aoka hitsipona sy anangona eo aorian'ny mpijinja eny anelanelany amboara. Avereny hoe hitsimpona sy anangona. Dia tonga izy ka nijanona teto hatramin'ny maraina ka mandraka ankehitriny. Avereny hatramin'ny maraina ka mandraka ankehitriny. Kely foana no nitoerany tao an-trano. Avereny azafady. Zay. Mbola misy lavalava fa aleo hatreo ihany aloha e. Raha lasana bavy. Tsy mahazo resy ianao. Tsy mahazo resy ianao. Avereny za tsy mahazo resy. Avereny tsara za tsy mahazo resy. Avereny tsara za tsy mahazo resy. Eo andalana ianao zao. Ho any amin'ilay fiainana tsara. Eo andalana ianao zao. Ho any amin'ilay fitoerana nomanina Andriamanitra ho anao. Eny andalana ho any an-danitra ianao. Andalana ho any Jerosalema vaovao. Raha hiala ety ianao dia ho tonga amin'izany lanitra izany. Ary zany ny antony batisa tao amin'ny 11 septambra io. Ny batisa tsy tanjona fa lalana mankany amin'ny tanjona. Be dia be zao nefa vita batisa. Fa mbola lalana ny batisa. Andehanantsika amin'ny lanitra. Hoanitsika ary mila tongany isika.
eto tany any kio dia misy ny atao hoe anjara voatendry, destin na destiné. Za sy anao dia tsy anaiky raha tsy miposaka io anjara voatendry io. Vers flosé manova menina ianareo, tsy manaiky isika sy anao. Raha mandinika nyity tantara ity ara lasana bavy, mandinika ny zava-misy teto, tsy tantara moa, tsy tantara, fa raha mandinika ny zavatra nisy teto. Lehilahy anankiray atao hoe Elimeleka, nanambady vehivavy atao hoe Naomi, nanana zanaka roa lahy atao hoe Malona sy Kiliona, efa mianaka ireo. Ponina tamin'ilay tanàna atao hoe Betlehem ny Joda izy ireo. Indray andro nisy mosary tamin'io tanàna io tao Betlehem, satria amin'ny fiainana tsy maintsy misy ny atao hoe mandalo fotoan-tsarotra. Na iza Andriamanitra dia efa namela n'ity fiainana ity andalo vanim-potoana sy fandimbiasan'ny vanim-potoana, ka ny fotoan-tsarotra dia isan'ny vanim-potoana tsy maintsy lalovana. Ianao tsy maintsy misy fotoana mandalo fotoan-tsarotra. Ny olombelona rehetra tsy maintsy misy fotoana mandalo fotoan-tsarotra. Ny fiainam-pahatanorana tsy maintsy misy fotoana mandalo fotoan-tsarotra. Ny tokantrano tsy maintsy misy fotoana mandalo fotoan-tsarotra. Ny asanao, asa fivelomanao tsy maintsy misy fotoana mandalo fotoan-tsarotra. Ny fiangonana tsy maintsy misy fotoana mandalo fotoan-tsarotra. Ny firenena tsy maintsy misy fotoana mandalo fotoan-tsarotra. Izao tontolo izao aza tsy maintsy misy fotoana mandalo fotoan-tsarotra, satria io ny atao hoe vanim-potoana. Tahaka ny misy ny ririny, dia rehefa avy eo misy koa ny lohataona, misy ny été, misy ny hiver. Dia rehefa nandalo fotoan-tsarotra Elimeleka dia nieritreretana mihitsy fa tsy hijanona intsony io fotoan-tsarotra io, dia le niala tao Betlehema hitady toeraka fa ho ale. Ary ianao ihany koa na mivavaka eto aza lasana bavy, tsy maintsy misy fotoana koa ianao mandalo fotoan-tsarotra. Na mivavaka eto aza ianao, ary misy ny efa nandalo fotoan-tsarotra na dia mivavaka eto aza, satria ty toerana ity ihany koa dia azo antsoina hoe Betlehem androany. Ka na eto Betlehem aza ny misy anao ranabavy sy rahalahy, dia mety andalo fotoan-tsarotra ihany ianao indraindray. Fa raha mandalo fotoan-tsarotra, aloha tsara ty nataony Elimeleka ity, niala tao Betlehema izy, satria no heverina fa ny fitadiavany toerana hafa no ahitany fiainana tsaratsara kokoa. Be dia be ny zavatra hitako ataon'Andriamanitra eto. Ao ny fitahina amin'ny fivelomana, ao ny fanomezana taranaka ho an'izay tsy mana-taranaka, ao ny fahazahoana tokantrano, ao ny fisondrotana amin'ny fiainana ambonimbony, ao ireo nailika nefa tonga vato fehizoro fampitadiavana lasa mamiotra teo anatrany fianakaviana. Mety misy fotoana tsy mbola tonga ny toronao, mety misy fotoana tsy mbola tonga ny fotoananao, dia ozy ianao hoe iala eo Betlehema, iala eto Betlehema fa ohatrany tsy mapety ny fiainako neto zany. Ho any amin'ny tany Moaba, ho any amin'ny tany Moaba, ho aiza tsara zabady.
Ho any amin'ny tany Moaba, sao dia hozy ianao hoe any angamba ny metimety ho anahy. Raha lasana bavy ianao tsy tonga ho azy eto zany ianao. Tsy safidinao no tonga eto. Betsaka ny natsoina tany amin'ny fahitalavitra sy tany amin'ny onjam-peo. Maro no ny taomina fa matoa tafiditra tamin'io vavahady io ianao. Dia Andriamanitra mihitsy izay no efa nanampy ianao ahatongavanao eto. Andriamanitra nanome anao ray aman-dreny ara-panao hoe izy mivady reto omeko anao, ikolokolo anao, ikarakara anao, itaizanao. Ity fiangonana ity dia omeko anao, ikarakarana anao, atongavanao amin'ny fiainana tsara sy atongavanao aty amiko aty. Zay no mahatonga milaza aminao raha tonga eto aza isan'ny mpivavaka fotsiny, aza isan'ny mpino fotsiny fa mety aiza ho zanaka ara-panahy. Misy dada ato, misy neny ato, misy papa ato, misy mama ato, mba afana ikarakara anao. Mandray tsara ve ianao? Teo ateo vao tonga teto dia hozy maman resaka tamiko teto, misy olona roa izy hitako tamin'ny alina napahitany tompo-anahy fa io ny zanany vonoan'ny Satana. Mankanisa ty moa evangelistra ranty teo. Aiza ianao teo azafady? Evangelistra ranty mankalesa eto ianao. Dia andao afa ho traiteko zany affaire izany. Teneno namana ho traitena izany affaire izany. Dia nasaiko nampiakarina tany ambony tany izy dia nasiako namana iray satria rehefa mivavaka asio namana ray foana. Ho anareo mpanompon'Andriamanitra na pasteur na evangelista, raha mbola misy fomba ahafahana miantso namana, asio namana ray foana rehefa mivavaka ho ana olona. Asio namana ray foana. Maino ana tsara ve nareo? Tsy nanao adosona ny tompo rehefa izy no miteny hoe mandehana tsiroroa, asio namana ray foana. Alleluia. Be dia be ny antony, be dia be ny antony. Aza mba mivavaka olona, raha ianao mivavaka olona, raha mbola misy olona azonao antsoina ho namanao dia asio namana ray foana. Asio namana ray foana. Tena no namanao asio namana ray foana. Aza isan'le mijokojoko samirery mivavaka ny olona io fa asio namana ray foana. Na ato am-piangonana, naiza naiza toerana alehanao, asio namana ray foana. Zay ny ao anatin'ny Baiboly. Dia nasiako nakarina tany ambony. Tsy natoroko azy aloha ny antony fa hivavaka ao anao fotsiny satria misy nateo réclamation. Ka izy efa tanatin'ny taona maro mitady taranaka tsy nahita. Dia rehefa nahazo amin'izay misy réclamation. Dia nivavaka ho azy atao ambony tao, dia nipotra tao le zavatra. Dia mitenena fotsiny hoe ianao andeha. Andeha. Laza hoe tsy vitanao dia ozy zay tsy vitanay. Lasa izy nandeha. Eo ny zazy, ho ela velona ny zanaka. Zay moa tena. Ka ino ny tiako resahana? Satria zanaka. Satria maninona hoe dia Andriamanitra miteny amin'ny ray aman-dreny. Misy anankiray koa tao fa tadiavina izy fa tsy hita fa rehefa niodina tao iny fa tsara nareo. Nitadiavina izy fa tsy hita fa rehefa niodina tao dia hitako tao izy teo. Sœur Bruelle makanisa ty ianao. Bruelle. Raha lasana bavy tsy aiza ny zanakao. Dia ataovy misy mitondra. Tsy hainao no mitondra azy fa ataovy misy mitondra. Baiboly dia milaza tsy mba matorina rendremana ny ninona? Tanareo. Zava miteny aminareo. Tazomy ny tanana. Inona no teneniko farany teo? Inona no teneniko tamin'ny vehivavy io teo? Inona no teneniko tamin'ny teo vavy? Inona no teneniko teo? Lazao namanao misy mpaminan'ny Jehova eto. Raha nentiny zanany dia inona ny tranga teo? Tiako tsika hitsangana fotsiny amin'izao aloha. Tazominy tanany. Tazominy tanany. Naseho koa tamin'ny alina fa réclameny Satana ny zanany.
Zareo fa taratara izy vao tonga dia tsy tao anatin'ilay tory tao. Tamin'ilay vavaka tao fa nitsofoka tao ambadika tao dia neona taminy. Za tsy mitenenina fa eto hitraity azy zao. Fantatra ny planinao amin'izy azy io fa ianao zao dia miala ao anatiny. Ahoana? Micro azafady. Ahoana hoe? Ahoana hoe? Efa naseho ny tompo anay ny planinao tamin'ny alina. Fa mihoky ianao dia lasa ianao tsika rehetra hiteny hoe afo! 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 Raha zanako tokoa ity ato amin'ny aram-panahy, alaiko izao za no mireklame azy amin'ny Jesosy izy. Fa ianareo tsy mahazo mireklame azy. Itsako ty tany ity takany amin'ny tsako anareo. Ainareo dia mialako anatiny tao zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ameka tany eto amin'ny kibony Yetoni faratry, yetoni faratry, kelenge awana tsara io awana matanareo vina vina tsara vina one fa maninona ny 18 décembre fa ino zany daty zany datena mariage manisa telo zay dia barakay ianao manisa telo dia sika milaza hoe hafa ray roa tsy azo kasiana ny zaza, tsy azo kasiana ny reniny l'esprit de réclamation soit anéanti au nom de Jésus. Dana maso toerana. Hallelujah. Yetoni fanatreya, yetoni fanatreya, yetoni fanatreya. Tanao ny ray dia anehoana Andriamanitra ny fiainan'ny zanaka ka za mety ho pino fotsiny na mandalondalo mitady zavatra fa mety izy ho isan'ny zanaka eto Betlehema. Efa tsy mitranga tsony reny planiny Satana reny. Ny asarobidin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, ny asarobidin'ny fananana ray aman-dreny, satria Josefa dia napetraka ao ray aman-dreny Jesosy. Herôda mono an Jesosy fa naseho an'Andriamanitra ny Josefa, izany hoe aza mandalo amin'iny lalany intsony ianao fa vonoiny Herôda le zasy.
dia Andriamanitra niteny tamin'i Josefa alina dia indro Heroda namonjy ny aininy zasy dia ahafantanana mafy ho an'Andriamanitra. Mevery ny Elimeleka fa vahaolana ny fialany eo Betlehema. Ory Elimeleka, eto Betlehema ny tondrany tompo anao, eto no anaganana ny fiainanao, eto no mahasoa anao, eto ihany ianao no mijoro vavolombelona, eto ihany ianao no misandraka, eto ihany ianao no ite-hafana ny vavolombelona oentinao. Misy mino an'izany va? Misy mino an'izany ve? Dia ozy Elimeleka niresaka tamin'ny vadiny sy ny zanany. Andao isika ho any amin'ny tany Moaba ivahiny fa mafy loatra ny mosary eto. Raha sendra manana fahalemena ny ray mpianakaviana Kaitarikanao Ranabavy, rehefa tsy raitra izy alao izy andeha fa ianao mijanona eto Betlehema. Alleluia. Raha lasa Elimeleka, lasa Naomi, ianao zanany sisa mitoera eto Betlehema fa tsy tonga ho azo teto ianao fa eto nananganan'Andriamanitra. Misy Andriamanitra lehibe eto. Zareo ilay profesion'Andriamanitra eo reny. Raha niakatra teto nitondra le zaza izy inona nazo an'iny zaza iny? Tsy haiko nisy aminareo any ambadika mety tsy nahita tamin'ny kamera teo, tsy haiko nahitanareo izy teo. Fa vao nandroso teto Ranabavy tonga dia nanjera tamin'ny tany. Tonga dia may ilay demony tao anatiny, ilay andeha hamono azy sy ny zaza. Ary isaorana ny tompo tsy tara mihitsy ny taradalana Tompany anomeanao maso mahita, anomeanao sofina ra-panamandre, ay avy-hatrany dia manaraka ramandre sy mahita fa tsy mitororo, tsy miparakiraiky. Alleluia. Raha vao misy baiko avy amin'Andriamanitra, exécution, fanatanterahana avy hatrany. Tompo-tanao manokana amin'ny anaran'i Jesosy. Mitoera raha ohatra ka tsy laitra Elimeleka, mitoera raha tsy laitra Naomi, satria any amin'ny tany Moaba misy zavatra misintony. Ny tany Moaba mety izao tontolo izao fiverenan-dalana, ny tany Moaba mety le fiainanao tany aloha mireklame anao, tany Moaba mety misy fiainana tsy mbola nandramanao ka te hisintona anao hiaina amin'izany fiainana tsy izy zany. Eto Betlehema no mapety anao. Alleluia. Rehefa tany amin'ny tany Moaba izy, tonga tany vao vetivety na tonga avy any tany nanambady aloha izy amin'ny rahalahy. Tanao rehefa tonga any amin'ny tany Moaba ohatran'ny hoe metimety zany aloha voalohany, ohatran'ny nisy zavatra azonao zany, misy zavatra tonga aminao zany. Rehefa niemotra ianao ohatran'ny nisy zavatra azonao zany. Rehefa nifindra any amin'ny toeran-kafa any ianao fa anelanao ty toerana nananganan'Andriamanitra anao ity, ohatran'ny tonga dia misy fijoroana vavolombelona zany ho fitsenananao mba hatamananao any. Tadeza ny verina nanompo sampy izy dia mijoro vavolombelona, andao aty ozy fa aty lalana ao amin'i Jesosy ohatry ny ela be. Zay vao tonga tany tsisy herinandro dia efa zao ny zavatra misy. Tsenay iny amin'ny zavatra ohatry ny hoe hatamananao ianao, fandriky iny averiny fandriky iny. Nanambady vehivavy Moabita ny zanany Rola, Orpa ny anankiray, Rota ny anankiray. Afaka fotoana fohy dia hoy ny Baiboly hoe maty Elimeleka, ilay nitarika ny verin-dalana. Iza hoe azafady? Ilay nitarika zidina, ilay naninona hoe azafady? Maty. Afaka fotoana fohy ihany koa maty izy Rola, tsy maty tsirairay fa niara maty. Ity vehivavy Naomi ity zany dia radinina ohatry hoe tsy ambiny ndehilahy na vadina zanakalahy, fa maty ny vadina, maty koa ny zanany Rola. Ao Betlehema manko misy fanekena, fa raha mipetraka atao amin'ilay toerana nisy fanekena izy dia nisy fiarovana. Ary za milaza aminao ary zay ny afatra, manana afatra lehibe amin'ny alahady 4 septambra, Andriamanitra ny fanekena. Misy fanekena ity iraka ity.
zao lehilahy mijoro zao dia misy fanekena amin'Andriamanitra. Raha mijoro ato anatin'ny fanekena ianao, tsy ravarava ho azy zany ianao. Raha ato anatin'ny ty iraka misy fanekena ity ianao, raha ho zanaky ny mpanombin'Andriamanitra manana fanekena, ary zanaka anao fanekena, tsy ravarava ho azy zany ianao. Tsy ravarava ho azy zany ianao. Tsy ravarava ho azy zany. Vadinao raha latovy manketo zao. Sora sarobidy. Teneno ny namanao faty antoka ho anao tsy fahatongavanao amin'ny alahady 4 septembre. Oh! Fivriny io a. Fivriny io. Satana mikororoka ny zaza anaty kibonao io. Ary anao zay faible anao tanteraka. Anao zay faible anao tanteraka. Aza atao mihoatra aizany vadina. Aza atao mihoatra ny androany nareo vady manangana altara ny amin'ny zaza io. Aza atao mihoatra ny androany. Mihoatra ny androany. Satria misy altara natsangana any amin'ny tenany kibonao. Amin'ny tenany zaza anaty kibonao. Fa zao a mahita fa torotoro tanteraka Satana. Mioka ianao dia mialy. Tsy tavela ho tsony izy. Ty ahafantanana ho an'ny voninahitra Andriamanitra mihitsy. Ary miaraka amin'ity tenako ty manao velomy ianao. Palaka ianao! Palaka ianao! Palaka ianao! Anaty tranja! Anaty kol! Fa ny tanan'Andriamanitra miazona an'io mivoaka amin'ny daty avy amin'Andriamanitra. Avy anatin'ny kibonao io. Rakofana amin'ny rano Jesosy ianao. Ho arovako amin'ny couverture miaraka amiko ianao. Io ni atao hoe manteau. Ino azafady? Ino azafady? Zay le manteau an'i Elie na le kapotin'i Elie. Zay latsaka rehefa nakarota zay nazatra azy atao amin'izay fa nitafin'ny manteau an'i Elie izy. Ary ny manteau an'i Elie niaro azy. Tsisy leninona vitanao tsony satria ny manteau ako ny miaro an'io zany. Profetika io. Manteau hita maso fotsiny tao mitsangana tsara, mitsangana tsara. Fa ny tena marina ny manteau ara-panahy nao aminao zao. Tsisy leninona azonao atao tsony ankoatriny hoe resy zay. Resy zay. Resy zay. Ha? Ha? Inona hoany? Tanao na ifeon'ny faible io azy tsy normal io. Rehefa lasa ianao a matanjaka hatramin'ny feoany. Lasa amizay. Efa menanay ny fahefana nitsaka mena rana be faneniny a. Oan'ny raiko araba no miaro azy aho. Miaraka amiko hatreny amin'ny fandriana hôpitaly. Teraka soamantsara ny zanako. Tsy azo ny Satana ataony inona. Mia matanjaka azy aho. Mia mahery azy aho. Zay nataony Satana tamiko tamin'ny andro lasa rehetra. Tsy vitany tsony amin'ny ty ray mitoraka ty. Amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mbola ato ianao Satana. Raha mbola ato ianao zay natao hoe test. Vérification. Sarobidy loatra ty fotoana androany ty. Ho an'ny fiainana zao anabavy zao. Satria raha tsy eo ty fotoana ty, tsisy leninona azo antenaina amin'ny fotoana andro. Laza hoe vela! Vela ny zanako!
amin'ny anaran Jesosy. Ary aoka ny feonao isokatra tsara. Averen'izao ry Satana, raha mbola ato ianao dia may ianao zao. Tsy mahazo mijanona atao kibon'ny sarobidy. Velona ny zanako, ho hitako ny zanako, ho potoiko ny zanako, ho tezaiko ny zanako, ho lehibe ny zanako amin'ny anaran Jesosy. Zay nahazo tamin'ny andro lasa rehetra tsy azo atsony manak'izay. Tana misotro rano, makaina kely. Taovy misy miaraka amina ambonimbony fandrenao, tsotsotra kely mitsotro rano kely dia miverina mifantoka tsara. Halleluja. Sarobidy loatra ny androandroany. Ikolokolon'Andriamanitra ny zanany. Eto Betlehem no ahitanao an'izao. Hoy ny apôstôly Paoly, ny teniko sy ny toroteniko dia tsy tonga tamin'ny fahendrena mahataona. Oh, mantoko. Mantoako. Halleluja. Halleluja. Sarobidy loatra ny manto. Halleluja. Zay natonga ny lay vehivavy narary nandeha raha 12 taona rehefa nahareny amin'ny Jesosy izy dia niteny anakapoe na dia nisomotra viavy ny dambany any azy. Ny voakasoko dikan'izany na dia misy kely amin'ny mantoany fotsiny aza ny voakasoko dia ho sitrana. Maheno tsara va ianao avereny tsara hoe manto. Ilay amin'ny Baiboly hoe kapaoty manto. Ilay fitafiana ara-panahy. Jery tsara fa manaraka azy n'aiza amin'izay ny fiarovana. Ary ny anarany raha mipetra ho zanaka tsara, tsy de loyal, petraka amin'ny fitiavana hoe ino ny dadako, ino ny raiko. Amen. Maty Elimeleka, maty ny zanaky Naomi ary Rola. Olona telo maty tany amin'ny tany Moab. Dia dikan'izany maty vady koa Orpa sy Rota. Fahafatesana telo. Samy lehilahy daholy. Io tany Moab io raha lasana bava dia maneho ozina satria ny Moabita dia taranaka ny voaka avy tany amin'ny taranaky Noa. Nisan'ny fanambady ny zanaka vavy Noa naninona nanambady any Noa. Lota azafady nanambady any Lota. Dia rehefa avy eo izy niteraka dia nomena anarana hoe Moaba ny zanany, dia nipotra avy ny atao hoe Moabita, izany hoe taranaka avy amina inceste moa ny filaza azy amin'ny teny frantsay. Foana ny filazan'izany ny zanaka manambady ny rainy. Ino zany? Famototra. Zay filazan'izay. Izany hoe fiainana oziny. Dia amin'ny tany misy ozina io, anona le andro zareo. Malédiction, ozina. Ka hitana Moaba dia maneho ozina. Raha mbola misy ozina eo aminao, tsy mety ny fiainanao rahalahy. Ninona diplôme manananao, ninona fahaizanao miresaka. Satria misy olona mahay miresaka dia ny fahaizana miresaka ny mahatafavoaka azy. Misy olona tsy mahay miresaka mihitsy. Fa ninona fahaizanao miresaka, ninona diplômanao, ninona karaza mpiainana hitondrana Andriamanitra anao. Fa raha mbola misy ozina ao anatinao, tsy maintsy fahafatesana foana ny hafarany eo. Maty zay zavatra ataonao, miverina zéro zay zavatra ataonao, tsy mety zay ataonao raha mbola misy ozina. Raha mbola eo le ozina ny zavatra anankiroa mila ataonao.
mitady an'Andriamanitra mafy. Over Flosé mandray avy maninona hoe zafadytsika rehetra tena ohatrany ataontsika zao ny atao mitady an'Andriamanitra tsy le miditra am-piangonana reny fotsiny adiny ray sasany dia miondrikondrika kely eo dia mody rehefa avy eo fa mitady an'Andriamanitra mivavaka, mitady an'Andriamanitra anaty fifadikanana, mitady an'Andriamanitra manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Raha misy ozony dia zay zany ny solution voalohany, tsy tonga dia délivrance fa inona hoe zabady mitady an'Andriamanitra. Io fahatongavanao isan'andro eto dia inona io fitadiavana an'Andriamanitra io. Misy lakle verte ao aminay tao, laklena porte anankiray tsy hita dia za tsy hinanaiky tadrano mbola tsy hita ve le lakle, mbola tsy tady avo. Tonga indray ny hariva mbola tsy hita ve le lakle, tsy tady avo. Ny hafarany hita ihany ny hafarany. Zany ny atao mitady. Ka ny atao mitady an'Andriamanitra tsy manaiky raha tsy mahita vokatra, tsy manaiky raha tsy misy resultat, tsy manaiky raha tsy misy fanatanio. Fa tsy mijanona am'izao fotsiny. Tsy manaiky tena naonao tsy manaiky. Zany ny atao mitady. Zany ny atao mitady. Tsy miantso fotsiny fa mitady. Fa io ozona io tsy miala ho azy zany io. Fa metra tanana 10 minitra tsy mampiala an'io fa mila mitady an'Andriamanitra mihitsy ianao. Natao anao io fotoana mavaka andavanandro eto. Natao anao ny alatsinainy. Jereo ange ny fikelezanaina ny vehivavin'Andriamanitra sy ireo mpiara-miasa aminy mitady an'Andriamanitra mba hisy hery ny fotoana rehefa alatsinainy. Mba hisy inona zabady? Hery atao inona nga io? Hery nanan-kanina ve? Hery atombo fa hisakafo rehefa avy eo zany ve? Hery ho azy ny ositra tsy ho an'ny tompony fa hoentina nompo. Ny onction, ny tena onction tsy ho an'ny olona hipetrahany fa ho an'ny olona nanirana azy. Sara manovy hery tsy ho anà fa ho an'ny hafa. Zay ny tena ositra nosorana ho amina mission. Hoy Jesosy, Jehova, ny fanany Jehova tompo natao amiko efa nanositra hitory teny soma faly amin'ny malahelo andefa ny nampahoriana ho afaka. Zany ny ositra natao aminy ho an'iza? Ho an'ny hafa. Ka ny andraisana ositra dia anampinanao, anafananao, hitahinanao, ho anao ny ositra dia ao anatinay. Amen. Lazao ny ao nilanao ho atsika ny ositra amin'ireo mpanompon'Andriamanitra eo. Talata maraina eto efa misy fotoam-bavaka fifadikana. Ho anao reny. Alarobia amin'ny 1 efa miantsoantso eto manovo hery miterana Andriamanitra mba ho anao ny hery azo amin'izany. Hanafanana ho alakamisy ohatr'izany amin'ny 20, lakamisy alina mbola misy alina-bavaka. Misaoran'ny tompo ianao fa mivohy isan'andro ny fiangonantsika. Fa lazaiko anao nge misy fiangonana Alahady vao misokatra. Dia nio ange raha ohatra ka mihidy io hôpitaly any Rova io fa Alahady vao misokatra. CSB2 rehetrarehetra eto an-tanàna Alahady vao misokatra, ny klinika rehetrarehetra Alahady vao misokatra. Dia nio amin'izay hoe hanao ahoana ny fiainam-bahoaka? Ianao ve mieritreritra tsisy olona marobe any amin'izao eo? Ianao nge eto tokony hisaotra ny tompo tsara fa misy olona nge ao miaraka amin'ny bouteille d'oxygène any amin'ny hôpitaly any, misy olona evidanina rivotra, misy olona operena, misy olona ambena ny havana. Olona ray ihany no mahazo miditra ao ary sasany ao ny salle de réanimation, sasany avy any ambanivohitra mitondra vilany, mitondra mangahazo. Dia amin'ny toerana anankiray ny eo ny mahandro sakafo, miambina ny havany ao. Fa teneno ny namanao manana zavatra isaorana ny tompo ianao io. Fa io hoe ianao votsitra tsara io, votsitra tsara io hoe. Votsitra nge ianao io. Fitsorany tompo tsara mihitsy ianao io. Mandehana anaka dia malehova malasana, ho tahika ianao, mandehana fa ombanao votsitra tsara ianao. Haleluia. Ianao malahelo lafa io nefa olona fitsorany io ianao. Raha ohatra ka mihidy hôpitaly io, matosokafany io misy fitsaboana ao. Fa matoa mihidy ny fiangonana tsisy zavatra hozaraina amin'ny olona. Tsy misy fitsaboana, tsy misy fanafana.
Fa misaoran'ny tompo ianao fa midanadana isan'andro eto, misokatra isan'andro eto, azonao alera asinainy talata larobia alakamisy sabotsy alahady. Anjaranao no mandamina ny fotoananao, fa io ozona io azo afahana tsara io. Zara lasana bavy tena onsa sy malahelo atsika inanay hoe 3 taona 4 taona 5 taona nentin'ny vavanao fa mbola anatina ozona va ianao, tsy rariny zany e, tsy rariny zany. Amboaro tsara ny fitadiavanao an'Andriamanitra, miverena anaty fahamatorana tsara amin'ny fanajana an'Andriamanitra, asio disipline ny fiainanao miaraka amin'Andriamanitra. Ianao no nametraka an'ilay disipline dia ianao koa manaraka an'ilay disipline, fa tsy tokony hijanonao anatina ozona izany. Faharoa, fialana amin'ny ozona dia ny vavaka fanafahana eo, vavaka fanafahana. Saorina ny tompo fa anisan'ny fahasoavana nomeny tompo antsika ato vavaka fanafahana io, prière de délivrance. Alléluia. Izy reny hitantsika teo reny e, tsy reo tsara olona firy sady izy teo reny, telo izy teo reny, telo samihafa. Inona daholo ny miandry? Fahafatesany, fahafatesany, la mort. Everinao fa raha tsy nisy an'iny androany iny anga, everinao fa tsy tanteraka le fahafatesany, tanteraka. Satria ny mpangalatra izy tsy avy ratsy angalatra sanininy amono ary andrengana, tena mamono a. Fa izao avo Jesosy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Misaotra an' Jesosy sika fa manana an' Jesosy, misaotra an' Jesosy sika fa misy an' Jesosy, misaotra an' Jesosy sika fa verina eto Jesosy. Raha tsy misy an'iny angeka nisy mitolorana valopy, tsy paipaike, misy sampana namangy, fiarahamonina namangy, havana mitomany, misy fandevenana. Fa za misaotra an' Jesosy, ilay Jesosy niona tamin'ilay mpitondra tena taonay nandehandevina anjanany, ilay Jesosy izay miona am'ilay olona andehandevina ka manangana, ka eto izy sy miandro hoe maty alevina, fa rehefa kaikaiky andeha fahafatesana, Andriamanitra manome fahalalana sahady. Lasaony namanao tsy azony de volovolovonoana ohatry ny akoho ianao, satria eto Betlehema no misy ianao. Lasaony namanao tsy azony de volovoloana ohatry ny akoho ianao, satria manana piara ianao eto Betlehema hoe. Ataovy amen amrena bevana. Tombontsoa lehibe ho anao ity fiangonana ity, tombontsoa lehibe ho anao, tombontsoa. Reo no ilainao raha misy ozona eo amin'ny fiainanao. Tsika tokony ho mety ny fiainatsika, tokony ahombo ny fiainatsika, tokony manjara ny fiainatsika. Tsisy ozona tokony hipetraka izany. Fa raha mbola ao io tsy be dia kory ianao, fa reo zavatra ho eo atao. Inona izy teo? Mitady an'Andriamanitra. Fa nomeko anao le fomba fanaovana azy. Inona le faharoa teo? Mila inona ianao? Vavaka fanafahana. Tsy ilay fivavahana manatsotsotra zavatra reny. Hoe atao an'ity dia atao an'ireny dia afaka. Memena rano any dia milamina ve? Memena mosara dia milamina, asena mividy menaka dia milamina ve? Tsia. Tsy mahafaka ozona izany, tsy mahafaka ozona izany. Jesosy nanome fahefana ny olona moka demony, dikan'izany ny ozona manko demony ao ambadika io, mila avoaka io, fa tsy azo tsotsorina izany io. Tianao Jesosy, tsy kely fotsiny namanao tianao Jesosy. Zay aloha zany ny zavatra anankiray amin'ny zavatra 5 zay ho zaraiko androany. Tanremo midina any amin'ny tany Moaba, ny fiverenan-dalana dia mitondra fahafatesana. Ny fialanao eto Betlehema zay namonjen'Andriamanitra anao ka andeha hanandrakandrana amin'izao rehetrarehetra izao. Manana ray aman-dreny ampanama zavatra. Tenao andeha ery ananina fa misy seminairana, miaraha aloha aty aminay. Zay ny atao zanaka. Dada, mama, zavy afaka mankary fa misy séminaire ary, misy cousine-nako zay nanomiana invitation. Izay anome ahoana moa izany, ampafantaranao mazava tsara hoe mety na tsy mety, satria izahay efa dokotera ara-panahy, malala momba ny ara-panahy.
Raha zay mahazo mandeha ianao dia mandehana soamantsara. Raha zay nahazo aman-kany so idiran-doha zany ianao dia eny tompoko hoe. Hamonjy bateminy zanaky ny anabavy reo ianao mba miresaha foana. Haleluya. Hamonjy mariage ianao andro sabotsy mba miresaha ihany. Andeha anao vakansy ianao tsy tataovam-bolana mba mitenena ihany. Ny andeha anao bazary tsisy antony iresahanao aty. Hiakatra Antananarivo hiverina rapitsy afaka roano tsisy antony iresahanao aty. Tsy fantatrindreo hoe zavatra goavana ataonao dia mila tsotrano zay zavakafo. Fa raha mba hoe tsy hita lavidavitra ianao na zavatra ara-ara-panahy, andeha anao fasana ianareo mba miresaha ihany. Iarovana anao amina demony any amin'ny fasana any sy amin'ny fomban-drazany fianakaviana. Fasy papa. Aza le tonga dia tsy tao azy io. Meteza ho zanaka ianao. Lazao ny namanao, meteza ho zanaka ianao. Tovy sarobidy aminao zany Betlehema izany. Ity ilay Betlehema ary lasana bava. Entiny Betlehema avereny hoe entiny Betlehema. Sarobidy ty toerana. Faharoa. Ny zavatra hitako teo raha lasana bavy a. Ndengevaka itsika ny andininy fahenina amin'ny rota toko voalohany io. Dia niainga izy sy ny vanantony vavaka nody avy tany amin'ny tany Moab. Ivavaka mafitsika rehefa avy eo ary midoalika mihitsy. Fa efa reny tany amin'ny tany Moab fa nivanginy Jehova ny olony ka nomeny any. Mahita misy lay mialatsiny amin'ilay voambolana teny frantsay. Misy zavatra en parallèle. Ny atao hoe parallèle tamitsika nianatra matematika tany an-tsekoly-tany efa nianatra ny atao hoe parallèle. Ahoana ny atao hoe parallèle? Zay misy mpampianatra ao. Ino izy teny? Mirazotra ya. Mirazotra ny atao hoe parallèle. Zany hoe ny anankiray amin'ny ilany ery, ny anankiray amin'ny ilany ery samy mandeha. Zay ny atao hoe parallèle. Fa amin'ny fiainana ara-lasana bavy a, ny fahoriana sy ny fitahim-be misy fotoana parallèle. Misy olona ory any ambadika any fa misy fahafatesana. Fa misy mariage koa ambadika ary balle na mariage. Ina ny anaran'izay? Parallèle, ohatrany miaraka zany. Ka na inona ozina any amin'ny tany Moab, eto ihany koa mandraitsika fa misy famangina-Andriamanitra any Betlehema, misy sakafo any Betlehema. Eny tsara. Manoloana an'izao hoe enao ohatrany ory. Enao ohatrany hoe sahirana. Any ambadika any misy olona manan-karena sady misy olona manan-katao. Sa tsy marina zany? Tsy manana zavatra midy va ianao. Tsisy entana va eo amin'ny tsenanao. Misy olona vao nahazo entana any ambadika any feno entana ny tranombarotra. Zany hoe fotoana mahakrizy ianao, misy olona any mety foana ny fiainana. Ka tsy excuse mihitsy ny hoe tena mafy izao fiainana izao. Tena tsisy ninina itsony mihitsy fa sarotra loatra ity fiainana ity. Manoloana an'izao fiainana sarotra izao. Misy olona tafavoaka ihany eny ambadika any. Misy olona mety any eny ambadika any. Misy olona mandroso any eny ambadika any. Ka raha izany any le izy lasana bavy, aleo mba ho isan'le olona mety isika. Aleo mba ho isan'le olona mandroso ianao. Aleo mba ho isan'le olona manam-bola ianao. Aleo mba ho isan'le manan-karena ianao. Aleo mba ho isan'le matanjaka ianao. Manoloana ny hoe amin'izao fotoana izao misy fiangonana tsisy olona any ambadika any kanefa misy méga église koa any ambadika any. Ka aleo mba ho isan'le méga église fiangonana manarivony maro miatao mifaona ny voninahitra. Tovy aleluia miboaka be. Efa re tany amin'ny tany Moab fa nivanginy Jehova ny olony ka nomeny any. Any amin'ny tany Moab zany misy fahafatesana, fa ny Betlehema any misy fanomezan-kanina. Dikan'izany mbola azo ataony mahomby amin'izao. Mbola azo ataony mamokatra amin'izao.
Resam-panambadiana satria tsy lany foana misy milana zany. Sarotra na mitady vady am'izao. Sarotra na mahita vehivavy atokisana. Misy mahita ohabolana mihitsy moa ny vehivavy manko menarana. Sarotra na mahita lehilahy azo antoka am'izao fa lehilahy boaka mitovy jiaby. Fa manoloana ny fahasarotany misy mahita foana ny ambadika any. Manoloana ny tokantrano mikorontana miady lava, misy olona mifankaty mifankamamy ao ambadika ao. Dia aleo mba hiaina am'le tsara isika. Aleo mba hisafidy an'le tsara isika rahasalama. Aza manaiky, mila mamokatra ianao, mila mahomby ianao, mila mety ianao. Teneno ny namanao, misy olona mahantra velona hoe am'izao fa misy koa manan-karena velona. Misy olona tena feno ozona hoe am'izao fa misy olona feno fitahina isan'andro. Teneneny zatsa manaiky mahantra velona, zatsa manaiky feno ozona izany. Tabe aleluia rahasalama. Mino an'izany ve ianareo reo? Mino an'izany ve ianareo reo? Misy pastera miresaka amiko any amin'ny fiangonana rahavavy. Sarotra na mitady olona am'izao, olona hivavaka am'izao. Tena sarotra mihitsy. Tena sarotra. Ny masona indray tsy mahita an'izany. Io azy ianao tonga io ianao io ko. Ary ianao no nitady amin'ity toerana ity. Sa tsy marina izany? Aoka ny masonao hafa, tsy hitovy amin'ny mason'ireo olona ireo. Raha ny olona mahita ny tany Moaby, ianao mahita ny Betlehem. Raha ny olona mahita impossible, ianao mahita c'est possible. C'est possible, la vérité c'est possible. Zay zany mentalité mila ananantsika zay. Hoe mbola misy olona tafavoaka am'izao. Mbola misy olona mety am'izao. Mbola misy olona manjary am'izao. Mbola misy olona mavidy tomobile am'izao. Zany pasteur. Mbola misy olona matsangana trano am'izao. Satria misy fotoana manko ianao mahita hoe tena sarotra be ty fiainana ity. Tena sarotra. Non, ekena fa sarotra. Fa ianao mbola afaka vita zavatra ianao. Fiangonantsika afaka vita trano ngeza be amin'ny anarana. Tsika io manko anatsara ny tranontsika, tranon'Andriamanitra indray sy ny fitaovana rehetra. Efa hividy caméra tsika io caméra avo lenta be. 10 millions mahery ihany ny vidin'le caméra ho vidintsika. 20 millions eo milatsaka kely eo. Ho vidintsika tsy ela izany. Anatsarana ny fotoam-pivavahana izay mandeha amin'ny internet. Sorany tomoa efa somary efa miditra kely amin'ny YouTube tsika na dia mianatranatra mitsimbotsimbona azy. Satria izay mavatra mitsimbona ny mampitombo. Tsika tsy menatra ny fiainantsika zany. Amen. Kely ny andohana fa lehibe ny afara. Ny vavaka teto zay vady alady alina dia. Vavaketo amin'ny vavaketo temo. Ao moa mbola misy banc hazo, seza hazo. Ao ambadika eo dia misy seza plastika ratsiratsy satria ny tafajanona le fividianana chaise VIP ohatra n'io iankinantsika io. Dia varimbarina teo dia. Zao ny zavatra tonga tao anatin'ny fanako rehefa nivavaka tato am-piangonana alady alina. Hoe reo olona ao ambadika ao reo le mipetraka amina banc hazo tsy miankiny reo. Sy mipetraka amin'ny seza plastika efa ratsiratsy reo. Raha ny fanatitra n'ireo olona reo nanomboka tamin'ny vavahany tato dia efa navidianany seza anankiray. Tokony hipetrahany ao. Dia marina mihitsy zany. Tsy hangatakandro tsony fa raha pitsy dia efa hividy seza. Nanontany seza tany amin'ny karana tany Majunga tany Majunga be. Seza anankiray 10 alina. Chaise plastika prima io. Hafa le hipetrahana mora tapaky reny. Fa 10 alina le hipetrahanareo le fotsifotsy io. Dia roa fotsiny zany efa raha hetsy. 10 hetsy. Zay. Dia nividy 10 aloha za. Halleluja. Nividy 10. Tamin'ny afaka omaly indray. Sa omaly izy? Omaly. Dia nividy 10 indray. 20 zany raha hitapitrisy.
Ohatrinona ny 20 ray tapitrisa 1 million d'ariary. Zany hoe hitanao zany hoe sarotsarotra ny fiainana zao, seza 20 ray tapitrisa. Fa izao na ho zato aza tompoko ho atao siky zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ohatrinona ny zato? Folo mahafinaritra be mahino an'izany, tena ny namanao folo tapitrisa hoe malaindaina ny sasany konty an'izany. Kamokamo mihitsy. Ohatran'ny ray tapitrisa azy efa ohatran'ny hoe miraikitraikitra ny lela indraindray. Tonony tsara sady tonony amin'ny molotra ao, folo tapitrisa hoe ny zato. 50 millions. Tao zany fa ny fiainana tsy moramora am'izao. Io seza ipetrahanao io. Ile menamena reto sao fa raha iatsy mahery ny vidin'ireo am'izao. Sasany latsaka kely fotsiny. Zany ange ny fiainana e. Zany ny fiainana. Zay no mahatonga antsika tsy fiainana mandrakizay ihany ny anarana eto, fa mila mianatra mandresy amin'ny fiainana eto ambonin'ny tany. Sy olona ange am'izao tena mijaly. Fa ianao alana ao anatin'izany. Ianao alana ao anatin'izany. Teneno ny namanao tsika tsy manaiky mijaly zany tsika. Fa en parallèle, misy olona mijaly fa misy olona manan-karena be. Teo amin'ny vavahadin'ilay mpanan-karena be miaraka amin'ny tranon'ny mpanjaka nametrahana ny Lazarosy parallèle. Ny anankiray ao miaraka amin'ny vavahady vy be misy sarina liona ary mbola misy alika be koa ao an-trano ao ankoatra ny sécurité miaraka amin'ny talikio aliky. Tsy fantatra hoe firy étage le trano, misy balançoire, misy jardin, misy piscine eo ivelany eo. Fa i Lazarosy eo am-bavahady eo sady malahelo ny feno vay. Tanao zany, etsakila ny fahoriana, misy foana fananam-be. Karaha mbola eto ambonin'ny tany afaka misafidy any raha lasana bava, aleo misafidy ny fananam-be, aleo misafidy ny fitahim-be. Misy mpivavaka samy tonga tany an-danitra, ray Lazarosy, ray Abraham. Fa i Abraham vonikandro elany ianana, nanan-karebe, fa nody any amin'ny ray. Karaha samy ho any an-danitra ihany, aleo mo any an-danitra miaraka amin'ny fitahim-be. Mety aminao ve zany? Mba manana fiara e. Tany namanao mba manana tomobile. Ataovy tsara mba manana tomobile e. Ohatra hoe sprinter, ataovy an'izany ohatra hoe sprinter, crafter, 4x4. Fa etsy an-daniny misy pino cadre bisikileta ny papany efa maty. De misy cadre bisikileta na antona izy zany ny alainy velomany cadre bisikileta. De mitady chaîne amin'ny brocatera, roue libre. De nahita pneu de nividy chambre à air, de nividy vitesse magnety, natambatambatra teo am'izay, de volveziny kreta tapaka. Raha lasana bava tsy hainao zany resako zany. Fa meteza ianao ino fa azo ataony mandresy. Miadimany namanao, meteza ino efa azo ataony mandresy. Azo ataony mandresy. Somary mitsangana kely de lasa hoe velona Jesosy. Tsangana mavitrika avy enso. Azo ataony mandresy. Azo ataony misafidy fiainana tsara. Aleluia mampisany. Mazo toerana. Zay faharoa. Safidiny mandresy. Ianao de hafa mihitsy. Zay ny faharoa zay. Zay ny option faharoa zay. Mila fidinao zay. Safidiny andresy ianao. Safidiny angatana fa tsy ny angataka. Sady zay tsy angataka amin'ny fianakaviana fa angatahany fianakaviana. Fatelo. Ty misy anankiray. Zabura nazo an'ny Rota sy Orpa. Rota 1:9. Manomboka 8. Ary ianao mita amin'ny vinantony reo vavy andesy samy mody
Any amin'ny trano reninareo avy ianareo mba ho asoavin'i Jehovah ny ianareo araka izay efa nataonareo tamin'ny maty sy tamin'ny kokoa. Omeny Jehovah tokantrano eny ianareo ka hita fiadanana amin'izay trano vadinareo avy. Tena norika azy Naomi ary izy ireo vavy dia samy nanandratra ny feony ka nitomany. Endaninareo mody any amin'ny trano ny havanareo sy any amin'ny firenenareo fa efa maty angely zanako vadinareo iny e, ka tsisy nenenina tokony ataonareo amiko tsony. Ndana modinareo dia mahita vady adanana men Jehovah vady tokantrano ane ianareo, men vady ane ianareo, men tokantrano ane ianareo. Naninona izy maravavy nanandratra ny feony ka tomany. Tena mafy tena azo atsika ty, tena mafy tena azo atsika ty. Tena misy tokony atao zavatra mafy ary mampitomany. Ary za zao efa avy nitomany mafy tamin'ny fiainako, ary mbola ao ny sariko nalaiko sary mihitsy ale nitomany, mbola ao ny sariko hatramin'ny androany satria nisy fahorinana azo. Nidona mpahoriana tena mafy. Misy zavatra tena mampitomany. Andiny fafolo dia hoy zareo vavy taminy, hiara hiverina aminao tokoa izay ho any amin'ny firenenao, sady mitomany izy zay tsy saraka aminao hoe fa zay ho any amin'ny firenenao. Andiny faraka amin'ny folo fa hoy Naomi, miverena ihany ianareo anaka, nahoana no hiara mandeha amika ianareo, mbola misy zaza lava ato an-kiboko mba ho vadinareo. Miverena ihany ianareo anaka ka mandeha any, fa efa antitra ka tsy azo vady intsony tsy akory. Raha hoy za manantena ihany aho, enina dia hanambady an'io alina zao ka hiteraka zazalahy, moa ahandry azo mandrapalehibe ny va ianareo ka hijanona tsy hanambady, tsy anaka fa mangidy lavitra ny nanjoa noho ny nanjoanareo, fa ny tanan'i Jehovah efa nahinjiny Amelia. Dia samy nanandratra ny feony indray izy ireo vavy ka nitomany, ary Orpa dia nanoroka ny rafozany vavy, fa Ruta kosa nikikitra taminy ihany. Ranomaso ny fiainan'izy ireo satria voalohany maty vady, faharoa tsy nanantaranaka satria tsy mbola nifampiteraka, fahatelo tsy misy asa fivelomany, boroboro ohatry ny vato boroboro mikodidihany, tsisy nenenina azo ifaharany. Nitomany. Ao anaty ranomaso azonao ataony mitomany, fa tsy azonao ataony mijanona ao anaty tomany. Sao atelany ranomaso, sao atelany fitomanina, tsy fantatra hoe inona ny fitomaninao androany, inona ny mampitomaninao androany, inona ny makivy anao androany, inona ny mareraka anao androany. Azonao ataony mitomany, fa tsy azonao ataony mijanona ao anaty tomany, tsy azonao ataony mijanona ao anaty ranomaso. Fa mila manapa-kevitra hitsangana ianao raha lasana bavy. Amen. Ahoana tsara zavady maheno venareo ato, mila maninona hoe overflose. Ahoana tsara aza mijanona ao anatin'io ranomasonao io. Hoe za dia onjonjika za samirery, za dia nariny fianakaviana, za dia tsy mba misy tialalana, za dia tsy mba misy mirarana, za isaky ny manao demandy amin'ny asa dia tsy tafavoaka mihitsy, za no zon'ny papanay, za no zon'ny mamanay, za no tsy mahatafavoaka ana, za tsy tsony ny vadiko amely, inona tsony no aviko, zaza roa zaza telo tsy ahita vady tsony nefa sa mbola te hanambady. Ahoana tsy azonao ataona mijanona ao anaty ranomaso. Raha namanao tsy mahazo mijanona ao anaty ranomaso ianao. Samy ty fiangonana Andriamanitra ity raha lasana bava, tsy mijanona ao anaty ranomaso zany aho. Manana vision lehibe ato anatiko ato aho. Tsy maintsy tonga amin'izany tanjona izany. Tsy mijanona ao anaty ranomaso. Amin'ny fiainako eo anivon'ny fianakaviana, za tsy mijanona ao anaty ranomaso, fa tsy maintsy tonga Isidore lehibe, tahaka ny Abrahama lehibe, tahaka ny Mosesy lehibe, ianao koa tonga lehibe. Tolony anaranao tena zao hoe za ho tonga lehibe, omeo ny anaranao. Mandraisa fanapahan-kevitra fa za mijanona ao anaty ranomaso. Izy miravavy tetika tsy mitovy. Intelo inao amin'ny teny an-danonareo miverina. Ny an'ny Orpa émotion,
fa ny anrota décision. Ny olona be émotion fotsiny amin'ny fiainana dia miovaova eny am-pandehanana eny ary tsy ho lasa lavitra. Fa ny olona manana décision ka décision tsara dia ho lasa lavitra zany olona zany miaraka amin'ny fanapahan-kevitra. Misy olona émotion, misy aza vehivavy émotion nanekenao vadina lehilahy anankiray izay tsy maharesy lahatra azy tsara. Malahelo an'ilay lehilahy izy dia niditra. Za nge tsy resy lahatra tsara ohatra ny mampalahelo anahy izy. Tsy haiko fa izy manko miexiste be mihitsy izy aminakahy, miexiste mihitsy izy dia zay mahatonga anakahy niditra izy miexiste be. Fietseham-po. Ianao raha lasana bavy aza vonoina fietseham-po amin'ny fiainana. Misy fietseham-po dia fietseham-ponao no mahatonga anao. Misy olona tsy maharesy lahatra anao hiara hiasa aminy. Misy zavatra tsy maharesy lahatra anao fa émotion. Fietseham-po, sentiment. Potika ihany ianao rehefa avy eo. Ny an'ny orpa fietseham-po. Tomany, zay anaraka anao e. Fa rehefa eo zao ianao amindana miverina fa zange na hanambady androany alina ka hiteraka zazalahy. Tsy andronareo ny ampalehibe an'izany dia janonao célibataire nareo manam-palehibeny. Teny verina ihany izy rehefa émotion fotsiny ty za anaraka anao ity. Tsy émotion koa nahatongavanao atao amin'ny fanany voninahitra fa décision. Tsy émotion mahatonga anao atao batisa fa décision. Tsy émotion nahatonga anay anao pastera fa décision. Zay mahatonga anay tsy miova lalana hatramin'ny androany. Leninona fotoan-tsahatra ny lalovanay. Averenao amin'ny namanao décision fa tsy émotion. Ny an'ny orpa émotion fa ny an'ny rota décision. Eo amin'ny rota 1:16 ozy rota aza manery hiala aminao. Ny firenenao ny fireneko, ny Andriamanitra ny Andriamanitra, amizay hafatesanao no hafatesako, amizay andevenana anao no andevenana. Décision hiaraka aminao ho an'ny Betlehema. Fa za tsy hitsanina tia Moaba itsony. Décision ve zao fanompoana ho an'Andriamanitra izao? Efa décision ve zao fanompoana ho an'Andriamanitra izao? Tomony namana efa décision ve zao fanompoana ho an'Andriamanitra izao e? Décision. Mandraisa fanapahan-kevitra amin'ny fiainana. Raha misy lalana ho lalovanao, raha misy zavatra ho ataonao, aoka ho décision fa tsy émotion. Hoe ho ataoko ty zavatra ity ary ataoko hatramin'ny farany ty zavatra ity. Nandray fanapahan-kevitra izy ho any Betlehema. Rehefa tonga tany Betlehema dia zao. Alleluia. Amaraparantsika zao. Dia hivavaka maharitra rehefa avy eo. Rota toko faharoa andininy faharoa. Tsangana vetivety aloha. Lazao amin'ny namanao zay voarainao teo aloha.
Ny anaran Jesosy mazao toerana ary mandraisa fanapa-kevitra amin'ny fiainana aza mandeha amin'ny fiatsiam-po zany raha misy zavatra atao manana fanapa-kevitra ho amin'ny zavatra anankiray raha misy asa ho ataonao aza hoentina fiatsiam-po fanapa-kevitra tokantrano aza hoentina fiatsiam-po sakatsakana ny olona dia efa mijanony andray fiatsiam-po fanapa-kevitra rota toko faharoa andininy faharoa hoy rota vehivavy moabita taminao aoka ho ankany an-tsamba hitsipona salombary eo aorian'izay ahitako fiteo masony teo izy tamin'ny andeha ary anaka hitsipona inona hoe zafady hitsipona inona hoe jereo tsara ny zava-dehibe fotsiny rehefa tonga eo Betlehema ianao Betlehema eto resako eto te Jesosy indray iza tsara le Betlehema eto aza mipetraka fotsiny aza miandry ny fotoanan'Andriamanitra zany mba ho tafavoaka eto dia hipetrapetraka hiandro an'Andriamanitra anao zavatra hiandro ny fotoanan'Andriamanitra fa mietseha manaova zavatra nitsimpona nataony rota vao tonga tao Betlehema nitsimpona haleluya sahi manomboka zavatra sahi manao zavatra na dia mitsimpona zany amin'ny voalohany tsimpona zavatra eny manombonomboka zavatra kely eny aza mipetraka fotsiny zany miandry an'Andriamanitra hita fa mitsimpona mietsika fa maninona ny fiainan'ny olona mety maninona ny anao tsy mety arao fotsiny fa nisy zavatra maromaro ny resako teo ity zao fa fahafiriny ty tany Moaba ny resantsika voalohany teo oziny resantsika faharoa teo manoloana ny olona tsy mety fiainana tsisy mandeha amin'izay laona misy olona mety any eny ambadika any zay ny faharoa ina ny fahatelo teo aza mijanona anaty ranomaso fa efatra indray metsenao manombomanao zavatra halleluja manombomanao zavatra namtsimpony nanomboana n'ity fiangonana ity tsy tonga dia fiangonam-be maison du quartier mabibikely ny nanomboany tany amin'ny association maro zatovy tany mindrana ban satria tsy raha nananaray azy ban mangamanga izay tany amin'ny fiangonana acte des apôtres zavatra nafinaritra dia zao ta voalohany tsika nindrana ban-tany fa taty arina nisy fotoana ny pastera miteny tamiko izay manao fiangonana pastera fa mba zay mba azonao atao tsika nanome tolona vaovao an'io fiangonana io indray halleluja nanomboka tamin'ny kely nindrana sonorisation tany amina fiangonana tany ambadika tany 50,000 isaky ny miditra ny ofany io trano nanaovana fotoam-bavaka io fa rehefa avy eo nanofany maison de la culture 1 million isaky ny miditra tabe alleluja ny alleluja anao tsy anina tsara tabe alleluja dia rehefa avy eo nifindra tamina garage zay fa maty moa le tompole trano maloto toerana io ny diovina dia misy lambalamba rideau kely zay misy mangady lavaka rehefa anomboka le fotoam-bavaka satria tsy misy rideau be eo amin'le vavahady vavaravara fa tamitapenana lamba mba tsy tonga dia hita le olona ao dia mangady lavaka ary dadapasy ry pasteur Jacques dia tapitapenana eo mba tsy hita be ao an-trano misy député zay ny raisiko indray andro anao propagande izy dia mba nandalo satria mpitondra fiangonana ianao dia mba manamanana olona dia tonga izy aka tsodrano fa tsodrano iny namoa ny tena tadiaviny fa izy anome vatom-pifidianana izy dia nanome volana teoko na alaiko tovy alleluja za anatiny anao sahirana iny nisy raha etsy teo fa zany reo tsy anodina n'ity fiangonana ity ho an'ny politika anao fa ny volanao alaiko za tsy namoaka ny vato an'ny fiangonana raha tsy inona tiako fiangonan'ny tompo ve ho ahodiko amin'izany samy manana ny safidiny ny olona fa tsy zany io tena fidio ranony
fa ny arenany gently sa alaiko. Tavy alleluia zany raha lasana vavamalaky. Ny arenany mpanota alaiko. Dia ny raisiko teo za moa tsy fantatro, tsy fantatro ino dia manabarary ny lohany satria olo malazy nefa za tsy mahafantatra azy. Za vahinoko. 4 be eo devant eo. Vovoka ny eo ambany amin'ny braoko. Latabatra mitongila ela. Ohatrany tsisy dikany aloha. Fa sahi manomboka na ohatrany mahamenatra aza. Sahi manomboka na ohatrany mahamenatra aza. Tenenina aminazy mipetra-potsiny ianao. Fa eto Betlehema ianao zao. Ataovy mitreritrerina tsara. Aza mipetra-potsiny ianao. Manombona amin'ny zavatra mahamenatra aza hoe. Aza mipetra-potena, aza mipetra-potsiny zany. Sahi manomboka na zavatra kely aza. Sahi manomboka na zavatra omezan'ny olona aza. Sahi mitsipona salombary zany amin'ity mademoiselle ty mahamenatra zany. Fa izy zany tsy niteny ity le maty vady kely mpitondra teny eto Betlehema dia hiandry an'Andriamanitra anome rariny sy olona hiantra sy hitsetra ho tonga ao an-tranony anome sakafo. Tsia fa vao tonga izy mijanona kely tao an-trano fotsiny lasa nandeha nitsipona salohim-bary. Mba mitsopitsopona iandra lasana bava. Za eto zao mitsipitsipona seza plastika, mitsipitsipona kamera eto. Halleluia. Tsipitsipona olona fa fiangonana mbe ny fiangonana. Anana televiziona ny fiangonana. Anana radio ny fiangonana. Anofaka anazy satelita. Anana satelita mety ho zay midevola retirety le rangahy io. Ho hitanao zany ro Satana. Halleluia. Tsy maintsy ho avy zany raha lasana bava. Fa tsy maintsy manomboka ianao. Aza mipetra-potsiny zany tsony raha nabavy raha lamalala. Mietse ianao. Ampidiro any amin'ireny orinasa isan-karazany ireny ny dosianao. Ny CV anao. Atsofotsy fo ihany. Anontany matetika alavo ny numéro telefônina zay azonao alaina. Mamaky gazety inona ny tolotrasa hitao. Metse. Mivoha amin'ny arabe. Dia zareo inona daholo ny zavatra mandeha amin'izao. Metse dia manao voatry ny ataon'ny olona. Na tsy mety aza jere zavatra fatao indray. Indray mandeha maninona vary izy iny. Tsy mandevina sotro be. Za zao izy raha miteny ohabolana. Fa ny an'i Jesosy indray tsy nahazo teo amin'ny ranomasiny Tiberias i Petera. Fa ao Jesosy mirosola alina indray alatsony aratinao azonao zany ranobetsaka. Tsy nety izy teo fa mety foana io e. Tavy alleluia raha lasana vavamalala. Mietse tomony namanao tovy mafimafy. Mietse. Tena tsy mety le mipetraka fotsiny a. Mietse na dia anao kakapigeon fotsiny aza aloha. Mietse. Inona zavatra azo atao, inona zavatra mety mandeha amin'izao. Mietse na zavatra tsy hainao aza hidiro any aloha ataovy amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia. Ampiasaony raha tsy atananao folo. Raha diplôme ny nananao dia andana mitady asa aloha. Tsy manana diplôme ianao fa ianao kosa misy talenta ao anatinao. Fantaro inona ny zavatra hainao. Mahay mandoko va ianao. Mietse. Ndana manao saisie dia apetao mipetadrino hoe mpandoko hoe. Apetapetao mipetadrino reny ty numeroko. Mahay manjaitra va ianao tantarao amin'ny olona izay mahay manjaitra zavatra ohatran'izao. Antanina manao inona zavatra hainao. Mahay mahandro ve ianao dia hinan-kanina ohatranao fahaizanao misakafo. Manambara hany masaka. Mivarota manombo mivarotra vary asio laoka. Ianao mahay mahandro. Ary miaiky ianao ny olona efa signy zany fa miavaka ianao amina fandrahoana. Misy olona keto tsy mahay mahandro re olona. Tenena mana misy olona tsy mahay mahandro. Misy olona tsy mahay. Za zao tsy mahay. Za mamasaka sakafo fa tsy ampiaiky olona mihitsy ny sakafo amboariko. Za ihany mandoka tena eo. Tsara ho. Ahoana va ita tsara. Za rehefa mba mahandro ohatranao dia mandoka tena eny ataoko. Ahoana va nitady anazy va. Dia tsy mitsahatra manontany tsara zareo mamaly fotsiny na dia tsy tsara. Spécialité ko angety rehefa tsy mahay ny olona dia mandoka tena eny avarana.
Fa misy olona enina mihitsy hoe matsiro ny sasany sira na mihoatra na latsaka tsy hoe tsy na ovy manta moka tsy fa misy tena rena fa olona 5 enina ny teny taminao hoe mahay mahandro ianao mindana manao gargoty. Alleluia. Ndana mividy vary aloha 20 kapoaka fotsiny. Mijery toerana manomboa mahandro, manomboa mivarotra sakafo. Asianao soratra fotsiny. Gargoty matsiro. Nolona nataonao eo gargoty Ebenezer na tsy fantatra hoe Philadelphia. Zavatra saritra tononotra zany satria ny mpivavaka dia tao anaty Baiboly. Ataovy amin'izay azahoany gasy azy ihany le izy aloha. Izy anisay maky matsiro zany. Gargoty matsiro. Tana mindram-bili. Misy amintsika vili misy firy eo isaky misy vahiny vao avoaka. Nyay za tsy tiako fiaranao trany eo. Za dia miresaka mivavaka. Misy vili tsara be aminay, misy kopy tsara be dia amin'ny andavanandro le tonta avay aty ho ireny nanako. Tsy andasana vahiny mandany indray ihany veny amoana ireny. Avay nanako amin'ireny. Za tsy tia fiainana ambomboarina eo. Alleluia. Ka atao inona anatin'ny haninao areo? Maso fotsiny mijery tsara avay aty eo. Hinanako dite. Avay aty eo. Alleluia. Avay aty reny vera-pia reny hinanako. Vahiny tsy fantatro mbola hivadika amiko ariva ino meko za isan'andro tsy hinana amin'ny. Alleluia zany raha reny ampiasao reny mivarota ianao. Dia ampiasao reny amin'ny hôtely kelinao iny. Ianao mahay mahandro tena namanao ianao mahay mahandro hoe. Fa zao lazaiko anao tsy ny ray mandeha ny olona resaka tamiko. Misy pasteur zao resaka tamiko. Pasteur, ary misy mpivarotra composé zay. Patsy tsara io pasteur. Tsara fa mba manan-drà mamonareo mivady rehefa rivariva iny mandeha hoe le toeran'ireo tsy de tsara fa le sakafo tsara fa na tomobilinareo avidinareo izy dia ao nareo mihinana izy. Tanao le olona avilinana teo zany maninona? Publicité. Le mpivarotra tsy niteny mba publio ihany moa tsy zay fa reo le olona rehefa natsapany tsirony dia laza dia memary ny olona eo. Zany mahatonga misy toerana anankiray hivarotana milatra ny olona eo. Raha lasana bavy mietsenao inona ny zavatra hainao vandravanao ny namanao eo e. Inona ny zavatra hainao fa aza midoridory kely ianao e. Manana ordinateur ve ianao? Manangona vola mividiana imprimante anontany io ny vidiny fa tsy ao an-trano ianao miteny hoe Jesosy zaho meo imprimante. Dia manaova photocopie na tsy mbola cyber aza ny sokafanao. Photocopie, ordinateur ray, imprimante ray, papier ram ray paquet. Manao saisie dia sinao soratra hoe manao photocopie. Manrea tsara venao. Mietse fanikely no tonga rivo. Inona zavatra hainao? Inona zavatra nananao? Mietse mahay mandrafitra vai ianao. Mietse mahay manorana vai ianao. Manorata boky. Alleluia. Tena tsisy eo ratsan-tananao folo misy zavatra vitany, misy zavatra ainy. Sa zao ato ny anjoko ato. Sa mietsika. Sa sady mietsika eto. Mietsika ato amin'ny Facebook. Mietsika ato amin'ny YouTube. Alleluia. Amin'ny herinandro ambony amiditra amin'ny TikTok indray. Misy amintsika manko tsy mavantatra zany TikTok zany. Ino koa ary ny TikTok. Mitapy. Misy pasteur zaka mitapy dika ny TikTok zany. Misy ropoka zany marina ny TikTok zay. Fa matony tekre misy mavantatra ihany ao. Any atamatavy amin'ny TikTok mihitsy raha namany. Hiditra amin'ny TikTok indray. TikTok zany eo amin'ny 2 minitra eo miteny zavatra ianao. Alleluia. Hiditra amin'ny Instagram. Ampiasaiko ny vavako ka. Amen na satsy amen zany. 15 octobre raha mitory filazantsara any Antananarivo. Efa mandeha ny fampahafantarana zao amin'ny télé sy radio ny Antananarivo. Amin'ny volana septembre any partir ny le 20 any mankany Diego.
Haleloia. Idirako lalina ny filazantsara vato ny anjoko sady anginy zany vato ny anjoko tsy nazo visa tany France ivelako indray. Haleloia. Mania tsara venao mietsera lasana ba mianga venao mietse fa azadiny le filarany teo ozony iny aloha roay fa maro aminareo ny mietsika fa miaraka amin'ozona de mitotona amin'ny tany. Alao tsara iny mietse faraparany mbola eo ihantsika am'le faefatra eo. Mandray tsara venao zao mandray zavatra venao zao. Haleluia. Rota 2:7 fa ho izy masina ianao aoka ho itsempona sianangona eo reny mpijinja eny an'elalelany amboary de tonga izy ka nijanona teto hatramin'ny maraina ka mandraka ankehitriny kely foana no toerana no nitoerany tao an-trano. Rota rehefa tonga tao Betlehema kely foana ny fotoana nitoerany tao an-trano fa maraina mandra-parivany andro izy nitsimpona teo. Kely foana ny fotoana nitoerany tao an-trano. Ahoana hoe zafady? Olona mafoy fotoana amin'ny zavatra ataony, olona tsy mipetrapetraka izany sady misaotra ny tompo fa na ny fotoana ndraisako telefônina zay zao sasatra. Tsy fantatro mety milaza ny olona miavo niny fa ny olona tsy azonao sakanana am'izay fomba fijeriny fa zany malala ny ataoko. Za mitravy ny kapasité ato anatiko, za mamaky ny rindro ny anjara voatendroko vakeko briseko fa za iaina amin'ny destinéako alohan'ny ilako eto ambonin'ny tany. Mila mivoaka le grand Isidore alohany ivoaro akany amin'ny ray. Haleluia. Teneno ny tenanao mila mivoaka le grand benja hoe le grand njaka. Haleluia. Le grand hier. Haleluia. Avereny tsara mila mivoaka le grand Stéphane. Teneno ny tenanao mila mivoaka le grand Isidore alohan'ny diany any amin'ny ray. Misy amitsika tokony antsoina patabe aoriana kely eo. Misy amitsika tokony antsoina sefa aoriana kely eo. Misy amitsika tokony antsoina tale aoriana kely eo. Aza mandandany fotoana amin'ny zava-poana kely foana ny fotoana ny janonany tao an-trano kely foana ariva mandra-pamarain'ny andro aza lenina amin'ny torimaso daholo fa trava eo ny ao anatinao ao avaina ao anatinao ao fa maro ny olona ngetaentanao. Amen na satsy amen. Rehefa nipetraka teto dia hoy ny fanamasina, hoy ny fanamasina raha te hianana fiainana ohatra ny mpanjaka ozy ianao dia mesa ohatra ny andevo. Fa raha hiaina amin'ny fiainana ohatra ny mpanjaka ianao androany rapitsy dia ho tonga ohatra ny andevo. Androany misy olona mitady tompotompoina haka ny riavy dia tsy vitany dana laivre aterina ny variny, aterina ny sakafony, sasana ny lambany, nefa sady tsinona. Ohatry ny andevo aoriana kely eo. Sahirany aoriana kely eo. Tsisy nenenina aoriana kely eo. Fa raha te hiaina fiainana ohatry ny mpanjaka, mesa ohatry ny andevo. Ohatry ny andevo mihitsy ianao, tsy mijanona miasa ianao, tsy mijanona miasa ianao, tsy mijanona miasa ianao, tsy manana fotoana mihitsy ianao. Tenenina manao mesa ohatry ny andevo. Dia anana fiainana ohatry ny mpanjaka ianao. Samy telo sasany fo rehefa tena reraka dia amin'ny efatra latsaka roapolo na latsaka folo. Amin'ny 1.20 matory fa feno asa ny fiainako tontolo andro. Haleluia. Ary mandamo mazavatra tsy eto Mahajanga ihany fa Tananarivo, Manakara, hatrany ampitan-dranomasina, hatrany a France, hatrany a Thaïlande any, hatrany a Moroni, hatrany Chine, hatrany Dubai. Zavatra lamiko eto zahatro sanandro. Mandeha tsara venao raha lasana vavamanana. Vao mipetraka kely tsy mijery, za tsy manam-potoana hijerena Facebook tsony zao. Ary tsy mahazo aina raha vao manana ny fotoana kely aminao. Fa vao mijanona kely miconnecté, miasa, mianatra ny ataoko. Mandeha tsara vera lasana bavy. Tena mandray avy ianareo.
raha tiana avereno amin'ny namoro raha tahianana fiainana ohatry ny mpanjaka mesa ohatry ny andevo. Asiko mafy ny tenako mangana ka ho andevoziko mesa ohatry ny esclave mihitsy, tsy malala reraka, tsy malala mijanona, tsy mana fotoana inanan-kanina, tsy mana fotoana atoriana, ohatry ny andevo fa manangana tombam-bidy ianao zay. Ianao manam-potoana lava atoriana io inanan-kanina miome fotsiny efefefakatana sy vetivety. Afefakatany andeha atory dia 10 minitra aloha manao publicité le izy atory, andeha atory za zany dia mbola tsy mandeha andeha atory zany verangany fiainana dia mbola tsy natory ihany. Ilozako anao fa za andeha atory ka nanahoana fiafarany série teo iny. Andeha atory ka 10 minitra misakafo adiny firy lany ny sakafo dia mbola eo aloha. Mibrosy nefo lanina fitaratra ny 15 minutes. Avy manotsam-bava dia mbola mijery an'le rano avy tao am-bavany. Avance papa. Misy olona tena doroka, tena doroka, tena doroka. Hitanao mihitsy tena dorokista tsisy lavatra lanina. Ary reny mahatonga vehivavy mahazo tamaina ambady tsisy lanany ty dia sarany olona. Ary reny mahatonga lehilahy roany mpiasany miasa satria mpampiasany miasa. Relasina bavy kely foana ny fotoana ijanonana ao an-trano. Amen. Fa ny afarany rota tompony tanimbary misy dinganika izay satria fa lava loatra ny fotoana. Tonga vadiny boaza ilay nitsimponany saloim-bary izy manaza ny tanimbary. Io zavatra tsiponina ao androany io hanananao maro rapitsy. Manombo mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Tena hivavaka tsika androany. So ny vavaka atao tsy andantany fotoana ntsony a Jesosy. Hitady anao a Jesosy rehefa avy eo. Hitady anao a Tompo. Tsy lolaniko fotsiny amin'izao ny fotoanako. Tsy andeha fietsiny am-poafa andeha mifanapahan-kevitra tsara. Andriamanitra matotra amin'ny fanomponanao. Fantaro inona ny anananao, inona ny zavatra ainao. Manombo zao miresaka amin'ny olona rehefa mbatava resaka amin'ny olona, zaho hoe mahay zavatra ohatran'izao, zaho mahay zavatra ohatran'izao. Mahay mandrafitra ianao dia miresaka amin'ny olona, zaho hoe mahay manjaitra. Mahay mahandro ianao dia miresaka amin'ny olona, zaho mahay mahandro. Raha mahay manao gâteau ianao dia miresaka amin'ny olona, zaho hoe mahay manamboatra gâteau. Aza levina ny talentanao, aza prima ny talentanao. Raha misy olona tsy mahay miresaka dia ianao iresahako amin'ny faiko no miresaka amin'iny. Porte parole rainao amin'izay fotoana izay. Mandrea tsara venao averen'izao Jesosy eo. Manomboka androany tsy hijanona anaty ranomasoa. Manomboka androany tsy toetra ao anaty ranomasoa. Lesona azoko androany tamin'ny fiainany rota mampiariko Andriamanitra. Jesosy eo tsy hijanona hitomany aho. Hivoaka ao amin'ny ranomasoa. Hijanona eto Betlehema, hitoetra eto Betlehema. Anomboka hetsika, anomboka anao zavatra. Jesosy kely any ny fotoana toriko, kely any ny fotoana hijanonako ao an-trano. Fa hetsika ao Jesosy, hetsika ao Tompo, hetsika ao Andriamanitra. Na dia mitsipona aza ny anomboako, na dia mitsipona aza ny anomboako. Fa tsy maintsy tafatsangana, tsy betrabetra potsiny a Jesosy aho. Tsy maintsy mahita ny voninahitra ao aho. Hitady anao aho. Tsy manaiky ny ozona io aho. Tsy maintsy resy ozona io. Tsy hijanona amin'ny tany Moaba. Tsy maintsy resy ozona io. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tohizo aloha izay vavaka izay misy tohizo. Rehefa avy eo tsika dia andohany ka hitolona mavaka eo mpandalera isika rehefa avy eo.
Muzikunda di mantrafapilara afaka manangana manavitra mamonjy mampandresy amin'ny fiainana rehetra. Jesosy androany izay ilay fanapa-kevitra anamina, fanapa-kevitra matory, fanapa-kevitra enjana, fanapa-kevitra tsy amosalasalana. Satria marina ny teninao zavatra nentin'ny mpanomponao, atonga anay ho lasa lavitra, atonga anay ho tafarina, atonga anay ho mpandresy, atonga anay ho atanjaka. Jesosy mety izay manapa-kevitra eto anatrehana. Mety izay Jesosy, mety izay Jesosy. Mangetaetanao ny fanahinay, mangetaetanao ny fonay, mivavaka eto anatrehana, mitady an'ilay tavanao, miaina aminao manokana, miresaka aminao tanteraka, miantsoantso anao satria ianao ilay mpamonjy anazy, ianao ilay mpanavitra anay, ianao ilay mpanamety anay, ianao ilay afaka manefy anay. Mety izay amin'izay fotoana izao, mety izay amin'izay fotoana izao, mety izay Jesosy. Asangratiny vavaka, asangratiny vavaka, asangratiny vavaka. Asangratiny vavaka, samy mivavaka amin'izay fotoana izao, asangratiny vavaka ataonao. Mety izay tompo, mety izay tompo, miantso anao izay, mitady anao izay tompo amin'izao fotoana izao, mivavaka eto anatrehana, mandohalika eto anatrehana, mitady ny tavanao. Reto a Jesosy, reto a Jesosy. Reto izay Jesosy. Miantso anao izay, mitady Jesosy. Mandohalika anatrehanao, fafantatro fa Jesosy masandatro anao nitanako uvivali Mandualika, mandualika, anatrehanao, kafanao ao any Jesosy anao. Nitanako Hallelujah.
Jesus iresaka mitompy tia Jesosy iresaka amina mivavaka eto anatinanao samy mivavaka Jesosy andreto izay maromaro ny zavatra nitakinao taminay teo karazany biby androany izay manao fanakena eto anatinanao hivavaka manao fanakena eto anatinanao andaty manao fanakena eto anatinanao hiantsoantso manao fanakena eto anatinanao hitady anao Jesosy taka ny hita dia tsy nanaiky izy raha tsy tafavaka hatramin'ny farany taka ny hita dia tsy nanaiky izy tsy nanaiky tsovo zany izy tsy nanaiky menaka zany izy tsy niala tao Betlehem zany izy tsy niala tao izy tsy niala tao izy tsy niala tao izy Jesosy fa nialaka taminao isanandro niandananao isanandro manatenanao isanandro fototra taminao isanandro tia Jesosy tia tompeo wala manamake wala manake yeto natianao andrusao ichilao yunao itsaganao tsy azoazo ao tsy salasala ao tsy enahena fotsiny ao tsy varimbarina fotsiny ao Jesosy o iarina Jesosy iaika Jesosy ietana araka ny torohevitra avy amin'ny alalan'ny soratra masina nentin'ny tomponao izay nasoanay mahatsara anay mahamety anay androany dia mandoalitra androany dia mbola miditra zao fotoana zao mbola mivavaka tsy manaiky afa-po amin'ny fivavana zany a tsy manaiky afa-po amin'ny fanompona tsy manaiky afa-po zao fiainako zao a tsy manaiky afa-po a Jesosy amin'ny asanao Jesosy tiahoe aza misy varimbariny isitsy samy mivavaka tika tomina verifilesy ato samy mivavaka tika tomina verisimete atao anatiny ato samy mivavaka mivava atyanao mivavaka mihita dia tsy manisy tena mijanona tao an-trano fa mitady hevitra mitady lala tsy nanaiky samy mivavaka am'izao fotoana izao samy mivavaka tia Jesosy mbola mivavaka aminao mandoalika aminao miresaka aminao tia Jesosy manao tia tompo makatamy Jesosy ena mbola manao fisalasala tsy ana Betlehem mbola misalasala indranay mbola tiveka ny avelany toby androany mivavaka androany mitenena miandry ny teninao Jesosy miandry ny fanapakevitra izy mitenena androany mitenena am'izao fotoana izao Jesosy tiay reto izay ino zay fa mijery anay ianao zao mitsinjo anay ianao zao mivavaka anay ianao zao aritra andoalika izahay aritra netritena izahay aritra hitady anao izahay aritra iona aminao izahay androany ohatranao tsy lany vavaka tao raha manana fahaterana ny fonao ao anatin'ny olana mahazo anao io mifangirivorina mahazo anao io fijaliana mahazo anao io ohatranao tena iantso mitady an'Andriamanitra resaka amin'Andriamanitra fa ino amin'ny rafozan'ny rota dia matiny zanan'olo maty ny vatiny fa izy dia tsy niala tamin'Andriamanitra verina amin'Andriamanitra fokotra amin'Andriamanitra maro fahaolana maro fijaliana zay nandalovany fa izy tsy nanaiky no ameny koa tsy nanaiky an'izany fa tena nikatsaka nitady an'Andriamanitra dia toy izay tia Jesosy sanako tsivy ao sanako hitan'olitra ao sanako ketraka zany a Jesosy sanako reraka sanatiamiko zany reraka zany sanatiamiko zany reraka arapana zany sanatiamiko zany ilavolefona izany sanatiamiko zany ilavolefona am'izany sanatiamiko zany raviravitanana izany sanatiamiko zany raviravitanana mivava ora lasarabavy mety aminao no mivavaka
Nipenda mkate na ndomati. Nipenda mreza katika ndomata. Kati marara za mwanzoni wetu. Kwa sababu tena wetu. Na babarne fava kile marara mwanzoni. Marara mtela nao. Sande fatara na wetu fava. Tena mfava chanao. Cheshushu. Itiamu. Itiatubu. Itiateshesha. Yurna Tarawi. Anamafirna fantuka nawari. Anamafirna fanana tianawari. Anamafirna national. Yenoza kusemranu katis. Amafusu mfava kafa. Sfal devu. Sfal satana. Voladis na repich. Se volatiment. Ivafaye now. Cheshushu. Itiamu. Itiamu. Itiamu na cheshusha. Net his eyes, rest his eyes, appeal his eyes, afanya misiska manapolao. Chifosaka ni mnalini, chifosaka na chifuna, chifosaka na kieleza msakafu, chifosaka na nanambula beo, chifosaka na mirapila, chifosaka na umetumeti, chifosaka na mitaksantu, chifosaka na msikiza atoto mamai. Cheshushu. Tiawi, mletu jai, apataka mnani shangona na, apataka pena tana nawe, inona nukani wana tsarara yafe, apa yere tsarara yafe, anuska tsarara yafe, mletu jana kita yota nao, mletu jani baba kam nao, mletu jani rosa kam nao, mletu jani taden baba nao, andante mafustara fangona tena na mnade manta, zayan lakleni problem manonu, amewantu kwa demanta metuchis, umetuchis, sana kademanta mura vatke nao, sana kademanta mura vatke nao, sana kademanta mifauve nao, sana kademanta mifauve nao, tenen Jesus, sana kademanta mura vatke zai, sana tiyam nezan, sana kademanta mura mifauve zai, refa yen beed, refa tsi, refa napakevt, refa ambus, refa itur, refa yaza kazaka. Cheshushu. Fafal nege tfalem nai, fafal nege mtat lalana, fafal nege mtat fuba, anakana nanai, lochena nai, itashema nanai, lechene otonao, lechene tatenao, Cheshushu. Azafar Marina, ifava kana tuba batika yetu, arakan pun penanda mate, safa kamizu na nacho vava kanao, yana michelu, chuta pastera mamake volue, chuta pastera, yana ituna, atapa chemka, atapa tintika, atapa mafampana, atapa tsepka, urara kana chembu namna na vava ka. Jeni tachina demandi, jeni tatiafna demandi, jeni lena demandi, wacha na itatias, wacha na tena yamswansh, wacha na tena ivava, mwotu za Jesus, simana karora ksanzai, simana kafa kusanzai, Shakina za Jesus, Shakina, simana kivera tafar na pakora ka. Simanek zera tumrota, simanek zera tumatanzaka, simanechi, relasana pavo, azamaneke lent kisatan, azamaneke lent kidevuj, azamaneke tem medo, azamaneke tem mid na fena nao, nyara pana nao, azamaneke, samin vavak, Cheshushu. Yenani ni mayirtite, yenani matanza kitite, seneke robu satana zai, seneke tomit na zani na pananai, seneke tomit na zani zai, feyeza kazai yatmaf shei sulta, Cheshushu, yatmaf shei sulta, senek zai, Sene kunefu satan sanzao, yaji mafsema yakata kuna panane simtana nawe, letu jami tate nawe, letu jami resake, kasimtana chifatuwa nao, kasimtana tuna defafa, mafene ya tetemo yue, mafene za mtama zeno yue, wachana tena ituna, Azafar Marina, Azafar Azafar mrenganetika tefuji, Azafar mrenganetika tefuji, wakena ya church, wakena ifat kota mfana. Cheshushu, ila nawe, ipate nawe,
makita-hitanao iresaka aminao mivavaka aminao mety izay amin'izay fotoana izao hoaiza moa izahay iza netorany iza nanterana iza nangandraina afa-tsy anironany miandrandrana izahay mitady anao izahay mety izay tompo hainao ny manangana hainao ny manavitra hainao ny mampahely anay mety izay mangetahitanao angataony herin'Andriamanitra mpandalifana eo sady mangataka hery amizay angataony herin'Andriamanitra mampatanjaka pahery ampidinapiny angataony herin'Andriamanitra angataony fanan'Andriamanitra Jesosy fenoan'ilay fahefanao fenoan'ilay herinao jerevena fotiny fahazavantsika ny amin'olona ezazafatsy miveryjarena reto izay Jesosy reto izay mangetahery reto izay miatso reto izay tombo angataony hery herin'Andriamanitra hidina amity toerana ty amiananao anositranao asanatony vavaka sady mivavaka herana serabavy Jesosy reto izay tsy manaiky izay ratsy tafarina tsy manaiky izay Jesosy tsy manaiky osa zay tsy manaiky kristianina osa zany zay tsy manaiky kristianina mitamolomolotry zany zay tsy manaiky mivavaka malazolazo zany zay tsy maintsy velona ny ara-pananay tsy maintsy redareda ny ara-pananay angataony hery herana sarabavy tsy tomina verifleshe ao asanaty mivavaka angataony herin'Andriamanitra tsy katomina verifle beata angataony hery tsy katao napinaty samy mivavaka eo tsy fakany devoly mivavaka atao aivana mimbota tsy apaty izy atsapa marary izy rehetra izay Jesosy tena milanao zay Jesosy mangetahitanao zay tompo mangetahe Jesosy mivavaka aminao zay miantso anao zay angataony herin'Andriamanitra tozy mivavaka reto izay Jesosy Nehery zay aza manakireraka angataony ilanery fanahy masina ilanery fahefanao ilanery ositao Jesosy ilahery lasana vavy oky anao ivavaka oky anao iantsoantso izy kataiky amin'ny antsoantsonao oka tena tera-tsemboky anao tena diniky anao hitady an'Andriamanitra hitady am' Jesosy Kristy tompo hitady amin'ny heriny Jesosy meo hery zay miano fanahy masinao meo any fahefanao menositra manoka afany miazakazaka afany manosy lalina afany mijoro afany mandeha mety izay ilahery Jesosy ilahery fanahy masina mitomopolotsinaray azy feno hery asanatony vavaka Jesosy raha tsy herinao tsy naveren'izy raha tsy herinao resy zay raha tsy herinao reraky izay raha tsy herinao toetraky zay ampidino fanahy masina mety resambana na tonga eto mivavarana vavy mivavaka onsy samy nananatra vavaka angataony hery Jesosy mila hery izay ilainay ny fanahy masina ilainay ny fahefanao aza esorina ny fanahy masina atao anatinay aza fita ny fanaovan'izany ilahery Jesosy ilahery asanatiny vavakao fa fieno hery anao fieno ny fanan'Andriamanitra fieno isitran'Andriamanitra fieno hery aza misy parimarito aza misy lasasaina fotsiny sokafo ny vavabe ny vava mitenena ampidino aminay ny hery ampidino aminay ny fanahy masina ampidino aminay ny fahefana ampidino aminay ny ositra ampidino aminay ny hery ilahery zay Jesosy ampidino zany herinao zany fahefana avy aminao le fahefana avy aminao ameno anay
hidina aminao ny herin'Andriamanitra fa angatao fahidina angatao fahidina izy androany, hidina ny fanahiny, hidina ny fahefany. Jesosy feno hery izay, feno afany masina, feno any fahefana, feno hery izay. Mero hery izay Jesosy, tafino hery izay Jesosy, tafio afany masina. Teneny Jesosy, feno hery ny saiko, feno hery ny fanahiko, feno hery ny tanako, feno hery ny foko, feno hery ny fiainako. Angatao zany hery zany, angatao zany hery zany. Oka tsenginy anao, oka hiatroatro anao, hiretra tsara anao, hiretra tsara ny vavaka ataonao. Jesosy mila hery zany, mila hery zany, mila hery zany, mila hery izay Jesosy. Ilainay ny fanahy masina, ilainay ny fahefana, ilainay nositra lehibe, nositra matanjaka. Amenao anay, anositra anay, miasa ao anatinay, iredareda ao anatinay, anjaka ao anatinay, hitoetra amin'ny fiainanay. Toy izany vavaka, tafihery aho eo, feno hery aho eo, rakofa amin'ny herinao aho eo, rakofa amin'ny herinao, hery lasana-bavy. Vavay ianao, tsy raha mimetra na reny zavatra mahazo anao, tsy raha mimetra na reny zavatra mahazo anao, mila mangataka hery anao, na tsy raha mimetra ny zavatra mahazo anao na ikay. Tadiafa Davidy, izany natanteratra anao, angatao ny hery. Angatao ny hery. Mila hery izay Jesosy. Meo anay ny fanahy masina, omeo anay ny fahefana, meo anay ny ositrao. Ampidina ao anatin'ny sainay, ampidina ao anatin'ny fananay, ampidina ao anatin'ny fiainanay. Ampidino herinao Jesosy, ampidino ilay fanahinao, ampidino ny fanahy masina. Ameno anay tanteraka, hiasa atao anatinay, hitoetra ao anatinay, hiredareda ao anatinay, hirotsaka ao anatinay. Ampidino ilay fanahy mahery, na hery faherezana, arotsay Jesosy. Mila hery izay Jesosy, ampidino izany fanahy masina, ampidino ny fahefana. Ilainay ny herina, ilainay ny fanahy masina, ilainay ny fahefana. Mila hery izay Jesosy, mila hery izay Jesosy, mila hery izay Jesosy, mila fanahy masina. Jesosy mila hery, mila fanahy masina, mila hery fanahy masina. Mila ny herinao izay Jesosy, ampidino ilay herinao Jesosy, ampidino ilay fanahy masina, ampidino ilay fahefana. Mila ny fanahy masina izay Jesosy, mila ny mangitahita fenao na ny herinao. Sainay ny fananay, tafio any herinao, tafio any herinao. Miankoka miterana togotra za Jesu, anambara ny fitiavanao, anambara fitiavana togotra za iramafafy miakoaka miteranao. Miankoka miterana togotra zay Jesu, manambara ny fitiavanao, anambara fitiavana togotra zay irawe masina, irawe masina, irawe masina, irawe masina, 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 irawe masina, masina, nizanaku, nizanaku, irawe masina, irawe masina, irawe masina, 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 masina,
Amashiriza
Yen ny fanahinay fa misy hery hidiny eto amin'ity toerana ity. Mbola voanao hira sy vavaka dia sy devoly itapatapa sika mafy androany izay mila vavaka atao anatin'ireny toriteny ireny ka tsapanao hoe misy devoly tady tena nitetika nirendrika ny fiainanao, misy fanana fahafatesana tady indrindrika anao, misy ozona lovaina avy any amin'ny razambe ray aman-dreny avy any amin'ny sampy hatramin'izao tady mbola anapotika sy andravan'ny fiainanao. Jereo zany olo izany eto ianao Jesosy, eto ianao androany eto makaty ianao ty zany olo zany vavahady, eto ianao idina eto ny fanahinao. Sy mivavaka matsapy ianao misy zavatra mamaty fa mangenja mampahory ianao. Eto ianao Jesosy, eto ianao Jesosy. Inona le tsara zany namanareo fitabataba sady tsy zaka ny fanatrehan'Andriamanitra eto, tsy zaka ny fanatrehan'Andriamanitra. Mifavana am'izao fotoana izao afao a Jesosy mivavaka ianao hoe manao voatao ty délivrance afao hoe vavamafy, tsy zaka ny satana zany manapiky eto, afao hoe afao a Jesosy vavamafy zata malemilemy vavaka manao voatao ty délivrance tapanozona fanany fahafatesana ny devoly mampitondana ny fiainanao io asa maleky ela hoe fanampijalianao ny vehivavy io, ela hoe fanampijalianao azy
Anjaranao zao nipitenay. Anjaranao zao niravanay aonganay ambony ambany anao Satana. Miasa ipinerinao Jesosy. Fahefana sy ny fanay maso. Mifampamara reo mety tanana misy marary mety tanana betao delivrance. Raha problème marakola dia lenao mety tanana deroizy. Izy ny tosy. Ifanany fandravanana nandrava ny varotra nataonao miasa anao. Nandrava ny vola tapela tananao. Ny vehivavy tsy maintsy tonga sainao azy io dia ho afaka. Miasa ny fandraisana sy ny fahefana. Miasa lerinao! Andriamanitra ny hery sy ny fahefana andravan'ery ny tanana ny fahafolana. Misy afilatsaka eto, misy afilatsaka avy any an-danitra eto, misy afilatsaka any amin'ny vefilesainy, misy afilatsaka, misy afilatsaka, misy afilatsaka ato amin'ny vefilebe, misy afilatsaka, misy afy, misy afy, misy afy, misy afilatsaka, misy afilatsaka. Shafulatsa. Mendapat deliverance antena non fatanau. Yusafu. Hey! Mari ke volume mai.
Mansololomizay fivavaka anao zay mampanampon'Andriamanitra any. Akimisy maso na atao somina ny tanana, akimisy fotsiny maso. Entanao Jesosy zay tsy ho zakany devoly, Satana, Lucifera, Belzebub sy miaramilany mandidinareo fe zao. Reo ozona rehetrarehetra, reo ozona mbola namatotra azy, nangetra azy, nampahory azy, androany mivavaka entana ity, dia tsy maintsy ho resy, tsy maintsy ho miala. Ireo ozona rehetrarehetra eo mandeha maikany. Las ikemavy las Angel, mas nara Jesus, nara Jesus, nara Jesus, amnya nara Jesus. Reus na ruana faifan, ruana faifan, refanana famsafina retaret, fanan ran satan, nana put san, nan ravan fiana pitavan, nana put lumana, nanimban fasalamana. Res, mais. Hey, from size. Again. No, less, mais. Pastor simpano de Nazareth mababaka daule. Mande, less, babaka daule. Less, Di pastor evangelist dan pian. Masami. Yasa daule. Sikareta zamzam na futsina mzofa sami baba. Sami mana foto de France. Sami mi baba. Gali fananti futu. Super rasa. Musna very rasa ne recha recha. Toroko na reu. Nara Jesus. Nara Jesus. Tofiluma til baptism. Tofiluma til la tega kaita. Yes! Hey! Nice! Nara Jesus. Nas. Maguru neta na temante daud. Maguru neta na keu fogo. Sema ndi ganareu. Nara Jesus. Nara Jesus. Nara Jesus. Hey! Dice no. Tatato Fiorente parti. Mais! Nara Jesus. Dice no! Asamiar futsal pasami mano. Foto de France. Ni piara na sabano ka different. Mais! Pastor evangelist Pietro. Pian Sami Mias. Nara Jesus. Bisa. Fanat sebelum aksuna saja itu. Magoko na rewan. Mais. Lessa. Turukun na Jesus Kristi. Res. Manda dono. Mai para tudo. Bukan sebenarnya kita pada dia. Pada dia tadi. Turukun ran Jesus. Mais. Nara Jesus. Mufados. Mais. Saya mati dia. Siasam kita kamera. Siasam tanam relu. Nara Jesus. Siapa kita kambulon itu? Siapa kita kambulon? Nara Jesus. Mais!
Mas. Satu tangan terhadap karena laki-laki yang bersikap mas mes tofulimis naran Yesus Misafat itu pembunuh atau pengkhianat misaf misir nagamanti langsung saya menerima mengurni tetap berhubungan harus makan setan cara dalam menjadi pakaian di sana awalnya ini terangkan awalnya ini masuk ke sana tetap saya berhubungan fitness sana juga duduk saja Naran Yesus seluruh nanti mantu Naran Yesus dalam senang panafak sebiar lepas dibutuhkan kata saya dengan Yesus Naran Yesus bahwa nanti tidak berarti bahwa nanti tidak berarti itu kemudian Yesus dalam mais naran Yesus fanani karamena fanan faksa binari tarid mesir nagemanti tapi dia bisa baptis ya hagal itu kemudian Yesus dalam menaran Yesus Afkis nama Tuhan bahwa masih asal naras sambung dalam saya tetap saja cara naran Yesus asa magi na pinto baba Yesus saya nanti bukan naran Yesus jangan mempunyai waktu saja mati dia lawa Misalnya mas menjadi kata-kata nanti misalnya karena bangsa guna panalirana panang karamai dari cari kau belum saja bisa pemburu dari naran Yesus ayah belum saja kau belum
Naran Jesus. Bukas pernah musuh di pola tempatnya musuh menanggapan. Bali dan Sains. Naran Jesus. Ini macam siapa? Mana sebelah? Naran Jesus. Ada bisa mana? Apa saja yang nak kecil? Hei, kita nak pergi dari asal.
Thank you.
Inao natao iara-iasa mpandroso an'izao asan'Andriamanitra izao. Tsy hainao hanan-karena sambrerany fotsiny ny tanjon'ny tompo, fa raha hitanao izy dia ny tanjony ho anisan'ny tanjaka ato anatin'ny fiangonana ianao. Ny tompony ampahiratra anao, ahitanao hoe zao ny tokony ataoko. Hitsodrano anao azao amin'io zavatra ho ataonao eo. Ary raha tsy mbola hitanao inona no atao dia za angataka amin'Andriamanitra atakatra ianao hoe zao ny tokony atao. Fa ho ambadiky ny androany mila miezika ianao. Raha misy blocage ny zavatra ataonao zao, tsy voatery délivrance koa no ilainao fa indraindray misy fomba fiasa mila amboarinao. Ny zavatra nety tamin'ny herinandro tsy voatery mety androany. Ny zavatra nety tamin'ny heritaona tsy voatery mety amin'ity taona ity. Nisy fotoana i Mosesy rehefa teo alohan'ny ranomasina mena, hoy Andriamanitra intsiro ny tenao dia sarao ny rano. Mbola tsy nandroso akory izy dia efa nisaraka ny rano dia nandroso ireo. Fa tamin'ny andron'i Josoa efa niroboka mihitsy ny tongotry ny mpisorona vao nisaraka ny rano. Mety misy amintsika miandro fôna ivarotana, na miandro olona ikomandy zavatra vao manao zavatra. I Mosesy zay niandro ranomasina sokatra vao nandroso. Fa mety tahaka ny nataon'i Josoa no ataonao zao, hidiry mihitsy hiroboy mihitsy. Fa eo Andriamanitra no hamatsy anao, eo Andriamanitra no hitarika anao. Mety tsy araka izay misy eny aminao, mety tsy araka izay azonao atao, fa ombanao Andriamanitra. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy mitsofako rano hitsirairay avy manomboka hetsika izy ao ambadika izao, anitaka zavatra, hanao zavatra na misy fahasarotany azy dia omeo herim-po izy ary mamotsitra ny ositra amin'izao fotoana izao sy ny fahasoavanao zay miasa eto amin'ity toerana ity amin'ny alalako mpanomponao. Vitsorako zany eo amin'ny fiainanao, vitsorako zany eo amin'ny zavatra ataonao, vitsorako izany. Mandehana eo ambany fahasoavana, fa izy fahasoavan'Andriamanitra nampy anao, sombanao ary araka. Mety amin'izay io zavatra ataonao eo, mety amin'izay io, mety amin'izay, mety amin'izay io. Mahomby amin'izay ianao amin'ny ataonao rehetrarehetra.
tsy misy sakana diso mafloatra zany ka tsy ho resiny ty vavaka androany ity. Lay Andriamanitra miasa nanomboka tamin'ny vao nanomboka teo, miasa tao anatin'ireny olona nafahany teo ireny, zany ihany koa ny miasa eny amin'ny fiainanao. Mandehana fa anao ianao ka ahefa ary avita ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Anaova amen na mafipera lasa confession avereny zao, manko izao Jesosy mietsika araka izay vitako, anao zavatra araka izay tratrako, fa momba ianao. Mino ny fomba anao ahy, mino ny fiasanao mahery eo amin'ny ataoko a Jesosy. Tsy maintsy mahita vokatra, tsy maintsy mahita vokatra, tsy maintsy mahita vokatra. Tahaka ny Rota nanomboka nietsika izy, nitsimpona vary fa lasa tompony tanimbary, tompony zavatra fampitadiavako ao, tompony zavatra tsoponiko androany aho amin'ny anara Jesosy. Amen. Arabosady ny namana miaraba anao sady any amin'ny zavatra ho ataon'Andriamanitra io. Profetika zany tsy milalao tsika anao hoe mampiresaka anareo miaraba olona vitsivitsy arabaiko sady anao ny amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra io. Halleluja. Halleluja wae. Tadi teori lesna menano teori. Aza mijanona ao amin'ny tany Moab, ary aza midina any Moab, ny fiverenan-dalana dia mamotika. Ny osona ao anaty dia mamotika, jery tsara ny vavaka fanafahana teo ireny. Misy zavatra ke tsy hita indraindray fa rehefa atao foana ilay vavaka dia mipotra izy. Mazotoa mamonjy fotoana andavanandro. Tadiavo Andriamanitra. Inona ilay faharoa teo eny? Raha misy olona ory any ambadika any, dia misy olona maninona foana any ambadika any? Misy olona miaina amina fifaliana, fitahina. Dikan'izany raha misy any ny olona tahina dia leonao mba isan'ny olona tahina fa aza mieritreritra mihitsy hoe sarotra ny fiainana dia tsy havita nininy ianao. Mahavita zavatra ianao raha lasa navy. Fahatelo, aza mijanona ao anaty ranomaso, mandraisa fanapahan-kevitra, tsy émotion fa décision. Faefatra, manomboly mietsika na dia tsimpona aza, ary aza mijanona ao an-trano foana fa mietse kely any izy ny fotoana nijanonany tao an-trano. Maraina be dia efa mifoha miasa, alina matory. Fadimy, ho tonga tompon'ny tanimbary ianao, ho tanteraka aminao anie zany dalazana. Alohan'ny ravatsika, alohantsika no fiderana, aloha eto moa misy mpanompon'Andriamanitra manao fiofanana mandritra ny tapabolana, pastora Silofo Antananarivo izy, zanaka ao Antananarivo dia nafarana ty anatra mandritra ny tapabolana. Aleo mba hitondra fiderana eto izy androany. Halleluja. Tiafatanana manto. Aleo micro ao izy fa sagangy anao fa somary mikikika zay koa izy io. Halleluja. Tsara ny tompona, olona afaka ianao androany. Mainona ve zany olona afaka zany dia mideran'Andriamanitra tsika. Halleluja. Satria zao voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe milona mivogo anambara ny fiderana. Iberan'Andriamanitra zasenao eto, aza menamenatra mihitsy. Tovy fa afaka ianao androany fa tsy voafehany intsony. Mainona ve mipita mihitsy ao anatihany. Mainona ve atao ataontsika izay fiderana zay olona afaka. Ataontsika izay. Atao izay fahaizanao mandeha androany mideran'ny tompo fa aza mijery akaikina fa Jesosy dia leny. Atao izay fahaizanao mandeha mideran'Andriamanitra satria tsarovy fa tamin'ity tany izao tontolo izao aza tena mideran'Andriamanitra.
Mba manantona kely aty zany sœur Louise sy ny mamany any ambadika any. Satria misy zavatra zany nampahitan'Andriamanitra anahy, misy olona nandraraka zavatra zany tany anaty lakoro fandrarana zany ampisitran'le fiainany zareo mianaka mihitsy. Dia mba any amin'ny overflosé any misy an'zareo teo dia mba manantona eto amin'ny altara eto tompoko. Olona firy zany? Anakoroa. Sœur Louise dia ny Alléluia. Tao anaty lakoro zany nisy vehivavy niditra dia misy tavoahangy eny tanany dia misy ranon-javatra ao dia nafafafiny tao anaty lakoro zany le izy dia sady miteny izy dia teny fandrarahana zany ampisoitan'le fiainany zareo. Raha mbola misy zavatra koatran'izay hita dia mikontany ny détail rehetrarehetra. Misy kokoa zany tao anatin'le lakoro dia raha mbola misy dia resao. Dia misy zavatra niteneny zany teo akaikin'le kokoa tsy fantatro le. Misy kokoa zany ao aminareo? Misy kokoa aminareo? Maty. Maty. Inona ny maty? Maty le kokoa. Le kokoa zany nambolena dia efa miverina tany zay dia ohatran'ny zavatra bonabona zany le zavatra nitofana an'le kokoa zany saboritaka be dia ataonay fako
dia mitotofana tsara dia miverina amin'ny fanoloana indray zay dia ohatran'ny foana dia nanontaniana ilay mpanefatrano hoe tsy hainay ozy ireo zany natao Mandroso azao mankany an-dakoronareo amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga ao an-dakoronareo amin'izao fotoana izao. Ary eo amin'io kokoa io azao. Aveo rano amin'izao fotoana izao. Manondraka rano amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny toerana misy an'io kokoa io. Teo amin'izay nanjorana anareo, nananganana anareo, asio lamba azafady. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mandidin'ny fananirana ao amin'ny fiainanareo zao dia zao dia andeha manisa telo dia miala le fanana fandrarana ao amin'ny fiainanareo na ao amin'ny tokantrano na ao amin'ny zanaka na amin'ny fivelomana dia tsy ao aminareo intsony manomboka zao 1 2 3 misy voninahitra Andriamanitra mitranga zay miandry asaina miteraka fana zao fa velona Jesosy. Mila mafantsika eo fanatrehan'ny Tompo. Aza mitanaka fotsiny raha mahita zavatra mitranga fa omeo voninahitra ny Tompo. Ny olona nanojoda anareo fa za mitsodrano anareo. Zanaka ianareo teo ambany mitsodrano ianareo. Mandehana fa tsisy dikan'intsony reny zavatra ireny sakafo tsara ny tanana tsisy dikan'intsony reny zavatra ireny afaka tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Mandehana miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Vao miditra ny tranonareo androany, vao miditra ny lakoro, vao manitsaka ao dia lazao tsisy ozona tsony ato, tsisy fandarana tsony ato, pahina ny fiainana iato. Fanohatra amin'izay zavatra notonon'ny olona tato hoe no mitranga manomboka izao. Elisa rehefa tonga teo a Jeriko, ilay tanàna tsy navananaka dia ozy izy hoe tsy isy fahafatesana na tsy fahavanonananaka intsony eto. Raha vao tonga any koa nareo dia lazao tsisy fandarahana intsony eto, tsisy fahatanana ho an'i Jesosy. Iny tsara midira ao anatina atmosfera nareo izay. Aza varinina fotsiny rehefa mahita zavatra ataon'ny Tompo fa tena omeo voninahitra Jesosy. Amen. Sotra ny tompontsika fa dévoiler daholo ny secret ny Satana rehetrarehetra. Ary atoato dia hitanao hiariary sy anjanja daholo reo zavatra ataony fa valy eo amin'ny fiainanao. Satria ny Andriamanitsika tsy Andriamanitra matorina renrenana fa mahita ny zavatra misy rehetra ary mampahalala ny mpanompony, mampafantatra ny mpanompony. Amen. Rapitso amin'ny valitsika miditra aza manao tara. Dia arapitsariva ianareo aleo aloha mba mankaty daholo nareo atao batisa aloha felo io felo ity altare ty. Sy atao batisa rehetra mba mankaty daholo. Afaka mipetraka ny ankoatran'izay. Halleluja. Wow. Rehetra ny mpiara-miasa. Halleluja. Halleluja. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Maro no soratra anarana fa ianareo reo no nampian'Andriamanitra manokana. Ary be dia be no soratra tananareo fa tsy hita tsony. Ary za mino fa tsy hisy tsokan-darana ny aminareo reo. Vonina tsara efa dianina ve? Vonina tsara ao atao batisa ve? Mitombo any hitanareo, hitany vavoninareo, tsy hova hevitra tampoka. Ary vonina nohatra ny fanoherana rehetrarehetra izay manakatsakana anareo tsy atao batisa. Amin'ny anaran'i Jesosy, hotahina ianareo rehetrarehetra. Mazao plasy tompoko. Dia manomboka rapitso ariva ianareo fa tsy misakafo.
alatsinainy ambiny folo misy non amin'ny 7 maraina dia efa manomboka ny fivadikanina ny formation ya isaky ny amin'ny 7 zany isanandro manomboka ny fifanana latsinainy talata larobia fa le fotoana amin'ny 12 reny mitoy foana mihitsy raha misy amintsika nefany amonjy ale vavaka fivadikanina ho an'ny batisa sy mba hianatra eo kanefa tsy atao batisa dia azontsika ataontsika efa pino mpiandraikitra anovoere dia afaka miaraka amin'ny zareo atao batisa sady mifampahery ho anao ihany koa mety tany ambadika tany ianao taloha ny vavaka kanefa efa ato ianao zao resy lahatra atony mety aminao nefa mety efa vita batisa ianao resy lahatra tsara hoe batisa mihitsy ny nataonao iny ka tsy atao batisa itsony ianao dia afaka tonga dia mifampiresaka dia mba mahazo an'ilay fampianarana izay zaraina atao amin'ny farain'ny voninahitra mba mitovy ny akanjo anaovantsika mitovy ny rano ilomanosantsika atao anatin'ny fanompona dia mandray andraikitra ianao aorinan'izay amin'ny herin'ny rapitso iny izy iny fandraisana fanasany tompo izany dia inona ihany koa ny amin'ny alakamisy iny tenenina anniversaire ny mamanay amin'ny alakamisy hoe dray tsika hitsanganitsika amin'ny anara jesosy tsara ny tompona lasana vavy hitsangana ho isika tavana lazao namanao ny zavatra voarainao tao anatin'le toroteny teo iny ary dia niraindray zao miteny izay ho anareo atao batisa manomana vola 2,000 anaovana certificat 2,000 anaovana certificat satria misy certificat ho zaraina aminareo rehefa vita ny batisa nareo dia ny anankiray aminareo no mandray azy ao anatin'ny fotoanan'ny formation reny no hanomezana azy izany sanato eny amin'ny lanitra ny tanantsika andeo isotra ny tompo tamin'ny fotoana teto androany voninahitra ho an'i jesosy kristy ilaina nomeny afatra tao amin'ny rota ilainy teny ilaina nangana ilaina mpianatra ilaina nitsy ilainy taiza zay mino fa manana tanjaka hafa mihitsy ny fanahana izao ary etsika anao zavatra daholo hokely fotoana torina sy petrapetrana ao an-trano tahaka ny rota ary tompony tanimbaro zay nitsopona ny vary ivoaka ny falebiazana rehetra ao anatinay ka isaoranay rena ho Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Lazao sy ambarao ny fomba ny tompo raha andeha dia fantatry fa mombana ny fahafianan'ny fitahin'i Kristy raha andehanao fantaro fa mombana ny fahafianan'ny fitahin'i Kristy mahopitsika eny ambarabarana eny ny fandraisana anjara amin'ny asan'Andriamanitra efa mikatona ny fisoratana anarana amin'ny batisy dia zay iaona aminay mpanompon'Andriamanitra lehilahin'Andriamanitra sy ny vehivavin'Andriamanitra dia afaka maka rendez-vous etsy mba vady dia raisina amin'ny herinandro izany samy mifanao veloma mpitiavana daholo teny fanaovantsika veloma mietse amin'izay hoe